pitraka ny olon'Andriamanitra rehetra tsirairay avy hijery an' Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Ny tanjona farany lehibe indrindra dia ny ahafahantsika rehetra tena hoe ao amin'i Jesosy, miaraka amin'i Jesosy, fantatry Jesosy, akariny Jesosy, fofombadiny Jesosy, ao amin'i Jesosy hatramin'ny farany. Dia isaorana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra teto Antsirabe zany izay solitena mission ao anatin'ny fikarakarana miombona amin'ny FMFA izay tena hoe eto Antsirabe. Tiako ho an'ny mpirahalahy rehetra sy ny mpitarina rehetra ho fantatrareo fa tena akaiky ny fonay daholo ny fiangonana rehetra eto Antsirabe. Atsoro nefa zay zany tsy manana hoe eglizy manokana hoentina isaky ny lahady sy ny ohatr'izany fa mba misy ny fotoam-pivoriana iarahana amin'ireo hoe mpiara-miasa dia le fotoana iarahana amin'ireo pasteur Jaka isaky le sabotsy le anina iny fa tsy mampirisika mihitsy zay na mitoana ny olona hoe amakanisa ty amin'ny tsy na tsy zay mihitsy ny tanjona, tena tsy any zany ny tanjona. Ny tanjontsika dia inona moa izy président eo hitona fanahany olona ho any an-danitra ary zay le ma-mission ny azo vekenina tena hoe zay misy ny antom-pisina sy iraka ao anatin'iny. Dia misaotra anareo tsy raha hiavy koa namaly ny antso mizoky ny ray aman-dreny zandry sy ny mitovy-taona amin'ny tena sy ny arina nomboka tamin'ny tena fitiavana be ny andraisana anareo. Tiako tia-tanana ho an'i Jesosy ny fivondronantsika androany. Eo zany ny amin'ny fankasitrahana antsika fa anomboka angamintsika mivavaka dia hiatrika sady ny teny ho voninahitra Andriamanitra. Tsy kely zay fanombohan'izay fa lehibe satria sarotra ny anomboka tsy misy fankasitrahana, sarotra ny hiditry ny trano raha tsy misy varavarana, sarotra ny hipetraka eo amin'ny toerana anankiray tsy misy seza, ary sarotra ny anomboka tsy hanome voninahitra n'Andriamanitra sy hanome voninahitra nareo mpanompon'Andriamanitra izay namaly ny antso. Makasitraka tompoko lahy, makatela tompoko vavy. Mamerina ny fiarabanantsika moa minaran'i Jesosy faly hatrany tonga eto araka ny voalazany ray aman-dreny pasteur Adolphe moa dia mino fa ho fifaliana no irahantsika eto. Mety eo tsy amin'ny fomba le mahazatra no hiatrehantsika n'le teny andro amin'ny maraina fa zay mahatonga anay mianaka tonga dia niara-mipetraka eto fa amin'ny alalan'ny fanontaniana sy valiny hiezaka metraka fanontaniana amin'le zavatra be dia be nitranga sy ny seho ny zavatra tena tian'Andriamanitra hiaviana ny mety ho fanontaniana ny apontsika ihany koa. Ary rehefa avy eo raha sitrapon'i Jesosy dia afaka metraka fanontaniana koa tsika mba tena azavy ty resaka ty. Le resaka zany le zavatra omen'i Jesosy moa ny tena mariny dia hivavaka sika ary ho fametrahantsika n'ilay atrikasa irahantsika eto mba ozy ny fomba fiteny hoe ody venty zay natsakaina. Ary zavatra tsaroko rehefa miatrika teny ohatr'izao dia zavatra efatra le izy. Voalohany zay tsara fantatrao toizinao, zay ratsy ampahafantarin'Andriamanitra anao ajanonao, zay noheverinao fa marina hatramin'izay kanefa diso le izy ozy Jesosy dia hitsinao. Ary ny faefatra zay noheverinao fa tsy izy zany tsy ilaiko zany kanefa tena zay ny eo am-pon'Andriamanitra dia mba ho voarahintsika. Satria ty resaka ty zany tsy eo amin'le saina maha-olona fa le ao am-pon'Andriamanitra. Satria le saina maha-olona mamitaka. Satria ny olona ozy izy Samuela ozy Andriamanitra tamin'ny Samuela hoe ny olona ozy izy mijery ivelany fa Andriamanitra mijery ny fo. Zavatra kely fotsiny hoe tonga dia mivoana ny programam-piangonana. Ny ao am-pon'i Jesosy ohatra alohan'ny hivavaka tsika, ny ao am-pon'i Jesosy zao ny olona feno Andriamanitra fa tsy ny trano fiangonana feno olona. Dia raha vao diso fotsiny izay dia diso zavatra be dia be le mpitandrina. Hiazakazaka mba ho feno olona, marary satria tsy feno olona, mampità satria ohatrany tsy dia misy olona, lasa sorena satria be olona any amin'ny hafa. Taranao zay le zareo nefa mivoasarika toy izay le eo amin'ny nofo nefa na olona telo ary nefa olona ho any an-danitra dia mitsotra anao pastera fa mission accomplie. Fa raha ataontsika hoe fiangonana amanetsy ny mpino nefa tsy araka pastera akory ny fianam-panahin'le mpino anankiray ary zarara hisy akatra izy rehetra ireo dia tsy victoire zany ho an'ny corps du Christ. Tsy midika zany hoe tsy ilaina ny fiangonana
be olona fa ilay anaty motivation mihitsy raha vo anenjikisan'olona tsika dia tsy lalana pastera le izy ohatra zany zay dia zay mahatonga antsika tonga eto amin'ny fanetretena hiaino an' Jesosy tena hoe iverintsika eo amin'izay nylazain'i Jesosy tsy hijerintsika izay nylazain'le eny tsara tsy hijerintsika izay nylazain'le mpanompon'Andriamanitra avy any États-Unis nandeha avion fa hiverintsika amin'izay nylazain'i Jesosy nitaingina briky niakatra ny Jerosalema. Inona le niteneniny fa draindray zavatra tsy nitenen'i Jesosy reto nitenen'le pastera dia entsika tsy sanatria hanenjika an'le pastera tsy izay fa hanintsitsika hoe tia kosa tsy nitenen'i Jesosy dia rehefa tsy nitenen'i Jesosy dia tsy izy zany fa tsy isika ny amorona andreo hoe nataon'ny tompo fa tsy voasoratra fotsiny jerevana tsara le izy ka ny antony matotsika tsiraray avy ireo nantsony sy ny fidiny dia tiany ary tsy hoe mpanera ny mpanera matsy raha eto Antsirabe zao ny mpanera etsy amin'ny parkazy mety mbola tsy tany Antananarivo mihitsy fa manera izy ndao misy toerana alefa e tsara any hoe fa izy tsy makany dia tsika tsy mpanera ary tsika nefa tsy sofera fa tsy sofera tsika dia Jesosy golona tsika zany resevera sady mampiditra ny ao anatiny ataontsika hivavaka ray ray amin'ny anaran'i Jesosy ny fifalianao no mitondra anay sy mameno anay ary ankasitrahanay be deaibe ny fahatanterahanyity fotoana marain'ity ndreto ny mpanomponao tsiraray avy ny zanakao ny rahalahinao sy ny anabavinao tonga eto izay satria tianay ianao faly izay fa nofidianao zay dia nantsonao ho tonga mpanompo nomenao anjara fanompoana nasianao andraikitra ho atsorikay ravoravo zay ny amin'izany kanefa misy taona izay lasa saina sao dia diso ny fomba fiatrehanay ny fanompoana hiandrasanao anay sao misy diso ny fomba fanaovanay ny asanao ary sao dia marisika sy mirehatra amin'ny asa zay fa lavitra anao andro maraina ao anatin'ny dinika sy ny atrikasa ny fifampizarana ametraka ny teny ao am-bavanay ametraka ny teny ao am-bavan'ny tsiraray avy ianao ny etaentanay dia entinay mba ho tanteraka eto ny teninao hoe sambatra noana sy mangety eto amin'ny fahamarinana fa izy novokisana mba hovokisanao fahamarinana izay tsiraray avy tonga eto araka ny teninao hoe raha fantatrareo ny marina anie dia ny marina anie no afaka anareo tsy ho andevo e mivavaka izay Jesosy satria sarobidy aminay ny hijoro eo amin'izay tena ilanao anay eo amin'izay tena hiandrasanao anay eo amin'izay tena ankasitrahanao anay mahatsara-mbavaka izay reo pastera namana rehetra mpanompon'Andriamanitra evangelista apôstôly bishope profeta sy mpampianatra izay atao anatin'ny FMFA tsy afaka niatrika andro amin'ny maraina any amin'izay adidy andraikitra asa mety misy azy any dia matsiaro azy ireny zay mba ho eo ny tananao ho tsaronao amin'ny famindrapo izy amin'izao rahastoana izao dia ho tanteraka ilay teny nomenao an'ity fikambanana ity eo fifankatiavany mpitoro filazantsara ary le fifankatiavana tena le arak'ilay teneninao ary inonay fa iseho eto ny voninahitra ao dia miala eto izay izy firavoravona hoe ny aona taminao ny fankahita taminao ny ombona taminao ary ny tombo ny fifandraisanay aminao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Lasitsika ary ndao ary alleluia fihavana paritra anatin'izany fihavanana zany na réconciliation dia tsy afaka hiavana ny samy mpirahalahy hita maso raha tsy tanteraka ny fihavanantsika amin'Andriamanitra kanefa ny fanehoantsika indray ny fitiavantsika n'Andriamanitra tsy hita maso dia tsy maintsy porofontsika amin'ny fitiavantsika ny rahalahy hita maso ametraka fantenanay anankiray pasteur anomboantsika azy ny zavatra nytenenin' Jesosy zay hoe ninona solution tsy misy communion dia tsy izy ahoana no ahafahantsika pasteur reto miaina an'izay zavatra nytenenin' Jesosy zay sanatria ve zany mety misy endrika fihavanana saritsarany nefa tsy miombona amin'Andriamanitra le miezaky ny havana
nefa zany raha ny fitenin'i Jesosy dia tsy maintsy miainga ao amin'ny fiombona antsika manokana amin'i Jesosy avokoa ny zavatra rehetra. Zay lasao misaotra ny tompo alohany amin'ny fotoana androany satria inoako hoe fotoana voalahatr'Andriamanitra io fotoana izao tsy ho an'ny fiangonana eto Antsirabe ihany fa ho an'ireo mpitandrina maro izay manaraka antsika mivantana ihany koa hatrany ampitan-dranomasina satria ararotina amin'ny fotoana ohatr'izao ampiorenana ny fahamarinana arak'izay lazain'i Jesosy ny fiangonany. Voalohany aloha misy tanjona pasteur, misy tanjona ny fanompoana. Ny fanompoana tsy asa napetraky Jesosy ho sahantsika fotsiny eto amin'ity atao hoe zao tontolo izao lalovantsika ity, fa ny tena fanompoana voalohany indrindra dia ny fahafahan'ny olona anankiray mampanaiky ny momba azy sy ny ao anatin'ny ray manontolo ny sitrapony izay niantso azy. Betsaka amintsika natsoan'Andriamanitra no hitsangana kely tsika dia hiantso olona anankiray raha hiantso olona anankiray zao hoe ohatra hiantso any Titokiana makanesy ety ohatra hoe miantso any Titokiana zao hoe makanesy ety dia Titokiana rehefa nantsoko dia manantona alo zay ny atao hoe valiny antso. Ny valiny antso dia manantona izay niantso azy. Fa betsaka amin'izao andro faran'izao ny olona nantsoin'Andriamanitra tsy manantona n'Andriamanitra fa mieritreritra fa miantso dia mandeha manao ny asan'Andriamanitra. Ohatra afaka miverina izay. Ohatra natsoin'Andriamanitra anasitrana, natsoin'Andriamanitra amaolana, manana iraka hanao délivrance, natsoin'Andriamanitra ho profeta, natsoin'Andriamanitra ho apôtre, na atsoin'Andriamanitra izay faritana manokana amin'ny endrika anehoana ireo fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra asoa ny fiangonana. Adinontsika fa ny valin'ny antso dia fanantonana ilay miantso anao, manantona n'Andriamanitra anao. Ndahoany oeritreretiko mitsangana ny pasteur vetivety raha miantso anao aho zao, raha miantso amin'ny pasteur ahako akaty amiko miantso pasteur Jao miantso anao aho dia ny dikan'izay manantona ty amiko ianao, fa tsy hoe mandeha anao miantso anao dia andaony hoe jereo ane hoe miantso anao dia aza makaty fa tovatra mipozin'le olona mitory-teny ireny. Tsy ny valianao ny antsoko fa nandeha anao nanao izay zavatra noheverinao satria tsy nihainao akory ianao mialohan'ny fotoana andehananao, dia izay mahatonga motivation anao mivily eny an-dalana satria tsy ampy ny fiainona sy fanatonana an'le miantso. Mamaky an'le miantso anie tsy ny aniraka antsika fa niombona amintsika communion, niombona amintsika petra pasteur. Eo aloha zany ny problème voalohany indrindra ho an'ny fiangonana. Betsaka ny fiangonana diso motivation eny am-panompoana ho amin'ny antony manokana maiky ny aneho an'Andriamanitra fa tsy miomana mba ho aseho amin'Andriamanitra. Ny apôstôly tadidio ny apôstôly 12 ny ran'Andriamanitra tsororoa ao Matteo 20 mandehana tsororoa dia miverina ry zareo dia niteny hoe ny démonie manaiky azy dia Jesosy naniraka azy ndana sitrano boka diovim-boka sitrano marary atsangano maty nahazo mahamaim-poana nareo dia mizara mahamaim-poana nandeha tsororoa zareo. Jodasy tao anatin'ilay izy, Jodasy nahita boka sitrana, Jodasy nahita maty nitsangana
fa tsy hoe rehefa nantsona ka namaly ny antso nandeha nanatanteraka ny asa dia tafavokatra ny farany tsy nandalo ny pasazy pentecoste izy namenona ny fanahy azy mba hatonga azy ho apôstôly tena hoe niorona tahaka ny Petera sy ireo hafa rehetra izay naharitra hatramin'ny farany. Problema dia zao tsy azo faritana ao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra ny velively ny fakasitrahan'Andriamanitra. Tsy azo faritana ao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra ny olona anankiray, ny fakasitrahan'Andriamanitra ny olona anankiray. Azany fantatsika tsara ao anatin'ny soratra masina hoe betsaka ny mpanompo'Andriamanitra na tany amin'ny testamenta taloha, ohatran'ireo Moïse, pasteur Moïse dia olona tena hoe akaiky ny fon'Andriamanitra, nosokajiana ho isan'ny olona malemy falahy indrindra amin'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany amin'ny nomeri 1:7 ohatra. Dia izy ny lehilahy malemy falahy indrindra mihoatra noho ny olombelona rehetra. Dia Andriamanitra rehefa miresaka aminy dia ohatran'ny olona miresaka amin'ny sakaizany, tena olona nety tamin'Andriamanitra. Fa raha mandinitsika eo amin'ny nomeri 20 ao ny fiafaran'ny ministeran'ny Moïse tsy dia nafinaritra loatra satria tsy nanome voninahitra n'Andriamanitra izy nanana masina azy teo anatrehan'ny zanak'Israely. Dia izay no namarana ny ministerany tsy ho tafiditra ny tany Kanana izay nampanantenan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Izany hoe tsy nisy Joshua raha nanome voninahitra n'Andriamanitra Moïse, tsy nisy Joshua apiditra raha nanome voninahitra n'Andriamanitra hatramin'ny farany Moïse. Ka ilay tsy miankina amin'ilay hoe efa nampiasaina mpisaraka ranomasina mena, tsy miankina amin'ny hoe nikapoka vato lampy dia nandoa rano, tsy miankina amin'ny hoe nanova ny tsiron'ny rano mangidy ho tonga mamy, tsy miankina amin'ny hoe napidina mana mivantana avy tany an-danitra ho an'ny zanak'Israely nona tany anefitra. Tsy misy idirany amin'izay zavatra nampiasan'Andriamanitra azy tany aloha natonga azy hitsahatra tsy teo amin'ilay lalana havitany mission hatramin'ny farany ho tafiditra ny tany Kanana. Fa io tsika mila manana toe-po miambina tsara mametraka ny lanjan'izany atao hoe mpanompo manamasina n'Andriamanitra sy mamely voninahitra azy. Mpanompo manamasina n'Andriamanitra sy mamely voninahitra azy. Satria rehefa tezitra izy dia nikapohany eny ty vato nefa Andriamanitra ny teny hoe teneno ny vato. Hitanareo, tsika mpanompon'Andriamanitra dia mila manana fahatsolom-panahy miaino an'Andriamanitra sy mamaly izay lara-pahamehana aminy. Lara-pahamehana amin'Andriamanitra sy mavesatra amin'Andriamanitra dia ianao ny ifantohany fa tsy izay zavatra hoentinao eo aminy. Tsy ny mission ny ifantohany ho antsika missionnaire, tsy ny mission izay andrahany no ifantohany, fa le mpanompo ho ampiasainy hanao mission. Zay no anomezan'Andriamanitra lanja mivesatra ny atao hoe consécration na fitokanana na fanokana tena ho azy mandrakariva mihoatra lavitra noho ny mission izay anyrahany. Zay no tonga ny Paoly, hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly, atokano Paoly sy Barnabasy, anao zavatra, anao zay zavatra mpanoviko azy, anao zay iraka mpanoviko azy. Raha tsy misy consécration tsy misy mission. Dia io zavatra voalohany napetrak'Andriamanitra io ananantsika fiombonana aminy mila voatahiry eny am-panatanterahana ny asany. Ndreo ivony eny an-dalana ny motivation ka ara-nofo no entina anehoana ny fanompona fa tsy ara-panaraka izay tena tanjona ilan'Andriamanitra azy. Mahasarotiny an Jesosy, mahasarotiny an Jesosy ny iraka mpanaoviny ho amin'ny tanjona hitarafa ny hafa ny fisiny amin'ny alalan'ny fijoroantsika mpanompon'Andriamanitra. Betsaka moa mametraka fanontaniana hoe fa inona ihany pasteur Rodolphe ny problème ao Madagasikara rehefa mba mandeha mivoaka ny ivelany dia manontany mihitsy ny vahiny hoe fa inona ny problème ao Madagasikara. Ny fiangonana maniry isaky ny quartier nefa ny fiova amin'ny firenenareo any anaty lavaka. Dia zao no navaliko an'ilay mpanompon'Andriamanitra. Ny olana tsy hoe tsika ny metsy ny fitondrana lava ary rehefa miteny an'izany koa tsy hoe pro fitondrana na mpanao politika. Tsy hoe tsika anometsiny ny hoe fa maninona ny ekonomia ny ohatran'izao fa maninona ny mantra dia hifanometsiny ampitoerana eto daholo na ny mpitondra na ny vahoaka na ny oentina na ny hifanometsiny ampitoerana. Tsy an'ilay solution fa ao amin'ny teny tsiraisy tsika mpanompon'Andriamanitra kay no andrasan'i Jesosy.
tsy ny mpanapaka amin'ny firenena na ny olona izay mitondra ny Madagasikara na ny opérateur économique eto amintsika tsy fanendrikendritsika raha tsy nahita na mety hoe hita maso na misy zavatra mety na misy zavatra tsy mety tsy any olana amin'ny Jesosy fa ny olana amin'ny Jesosy afaka ny amaly ve isika mpanompon'Andriamanitra miainga avy amintsika hoe raha ny oloko izay natsoko amin'ny anarako ny tena ho avy anehitry tena marina hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanony dia hoy izy Andriamanitra hiaino azy any an-danitra ahako miala amin'ilay ratsy fa tsy hoe mibebaka amin'ny fony ohatra ny devoly matahotra no any amin'ny elo dia mangataka no any anaty kisoa satria ny fona tsy voatery hoe fibebahana ny devoly mahay mifona fa ny mahatonga azy hifona tsy mibebaka ny amin'ny zavatra nataony izy fa tahotra conséquence fiatraikany hoe manam-pahefanandefany amin'ny elo le mijoro mandroaka azy ka sao dia anticiper ny fandehanany any amin'ny elo no fampahoriana olona conséquence natahorany fa tsy fibebahana le izy fa ny tena vraie repentance na fibebahana marina dia aseho amin'ny fanananao antoka fa tsy netiny nateonao dia miodina manome lamosina fahotana ianao mafoy zavatra etra ohatran'ny Zakaios ianao miatika ny azo fijaliana ho isan'ny zanak'i Abrahama ianao tsy maharety haika ao an'Andriamanitra mba azontsika mpanompon'Andriamanitra ve ny ao am-pony Jesosy ny ao am-pony Jesosy mavesatra ny andro ny tena mpanompon'Andriamanitra hiverina amin'ny aloha hiverina amin'ny Jesosy dia hozy izy avelako ny elony fiatraikany ho sitrana ho azy le tany ho sitrana le tany izy le tany sitrana le firenena ka ny problème atsika eto Madagasikara mahatonga ny firenetsika mahantra betsaka ny mpanompo manolo tena ho an'Andriamanitra fa diso motivation ny antony etsony atsika tsy le mission ampandroso fiangonana aloha tsy nitarika olona ho ao an-trano hividy seza ho fenon'olona fa itsika mijoro amina motivation anankiray tena amaly ny etaetan'Andriamanitra nareo ve tsy mahita fa tao anatin'izany ny tenako taloha tsy manala tena zay natonga ny irahana Saoly ny ovapoly fa ny tao am-poko tamin'izany nanompo an'Andriamanitra ny antehitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mba nangonan'olona hanaraka ny zavatra toriko tsy maintsy tafiditra fa superman aloha vao Jesosy za pasteur Rodolphe miteny an'izany teo mba avahoana fahafatesana pasteur teo mba avahoana ny fahafatesana miala daholo ny fofonaiko io mahasoka rehefa ho fatin'ny olona ohatry ny ampoule brûlé dia zany mahatonga ny masony olona eo mba avahoana rehefa maty izy dia mivandravandra be masony satria miezaka manenjika an'le vision tsy hitany izy dia mivandravandra masony dia isoviny io miamitakobona dia manomboka mialatsy dia tsy mampidi-drivotra ntsony ny olona fa manomboka isaka mampiditra dia bloqué fa le mivoaka mibetsaka dia teo am-pandriana mijery ny zanako kily anahoana io zazy io ilozako daholo V8 be ny tranjo zay nomen'Andriamanitra tsy toerako tsony teo ny nananako fahatsapana diso motivation Jesosy tena reko alohan'ny hafatesako tamin'izany efa nampiasain'Andriamanitra manangana maty efa nisy ny maty hitako natsangan'Andriamanitra tsy nofinofo zany fa misy porofo ary maro ny olona azo antsona hitsoro vavolombelona amin'izany fa tsy amin'izany le izy tena reko nefa ny communionko tsy niankana tamin'ny fahafahan'Andriamanitra nampiasa na nasitrana kansera na nanao an'izao asa goavana daholo le izy fa teo nananako fahatsapana eo Matthieu 7 ka ity zaty 22-23 satria reko tao anatiko fa lehilahin'Andriamanitra hoe mpanompon'Andriamanitra hoe ndokafan'izao tontolo zao hoe grand apôtre supérieur ny sasany efa niteny hoe général le kidokadoka sy ny kitehatehaka sy ny rehetrarehetra tsy hanampy anao eo ampelanaina teo ananomboka mipetraka Jesosy raha mlela mba sitraka ho any anatoko le izy segonda vitsy alohan'ny alako mba mehoaina fanonitra fa kay ny fahasoavan'Andriamanitra
tena miasa. Ohatry ny sento anetreritra hoe nikika mafy mivavako miantso ny anaran'i Jesosy. Fa ka tsy mivavako ny miantso fa ny tao anatiko, miaiko ny miantso. Dia rehefa niantso hoe Jesosy a! Dia ohatran'ny nisy hitanareo ny plastika boribory be ohatran'ny fanaovana pipeline ireny, nidina avy any an-danitra. Dia tsisy plafond intsony ilay trano. Fa feo latsaka avy ao anatin'ilay izy dia hoe ahoana? Namaly izy. Ilay ahoana midoboka ny haiko miverina. Tonga dia nitsangana olona teo ambava-ona amin'ny fahafatesana nitsangana amin'ny fandriana, tonga dia normal. Dia za tonga eto sy sapaty hiteny aminareo zava-poana ny fiainana ao anaty fitantanam-piangonana mandroso, miainga amina fanenjena trano tsara tarehy sy jet privé sy arena sy fananana be dia be tiana naporofona, fa zay ny mampanompon'Andriamanitra antsika. Tsia, tena tsia, zéro zany fotom-pisainana zany, fa penaranizo. Fa rehefa niteny tamin'i Jesosy a, raha vao mijoro eto a Jesosy dia nonitra ary ampianatra sy joro ho amin'ny filazantsara marina tsy misy kilema. Naveriny aho amin'izany tanjony zany. Manomboka tsy voafatotra ianao, na telo azo ny olona miaino anao. Vao nanomboka nijoro a, fiangonana ray ny ala satria tsy nitory izay zavatra tiany intsony a. Telo ny olona niaino any fa stady feno. Rehefa rally de miracle stady feno satria betsaka no mitady fahagagahana ary le fahasoavana ananana ary vaky balina ao anaty fitoriana. Dia teo ny nanomboka tsy nivohy intsony ny fomba fiasan'Andriamanitra, fa tena namerina ny olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy nampitodika ny olona hanaisotra ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny. Amin'ny fibanjinana zao tontolo mba jereo kely pasteur Jaona toko faharoa, Jaona voalohany toko faharoa, manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 5:70. Jaona voalohany toko faharoa 5:20 ka hatramin'ny 5:70 zafady. Amin'ny anaran'i Jesosy, aza tia zao tontolo zao na izay zavatra eo amin'izao tontolo zao. Raha misy olona tia zao tontolo zao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra ny eo amin'izao tontolo zao dia filany nofo sy ny filany maso ary nirehaka momba zao fiainana zao. Tsy avy amin'ny ray ireny fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Ary mandalo zao fiainana zao sy ny filany, fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Hitanareo ny filazantsara anao rehefa mampitodika amin'izao tontolo zao dia manaisotra ny fitiavan'ny olona, tsy mampiavana ny olona amin'Andriamanitra, fa mahatonga ny olona hitady an'Andriamanitra amin'ny filany an'izao tontolo zao. Dia jereo ny fijoron'ireny olon'ireny orgueilleux be, feno avinavina ilay olona satria miantehitra amin'ny zavatra nanana ny fony fa tsy mijoro ho an'Andriamanitra. Tsy ahatonga ny olona anankiray hijoro, asa hijoro faty martiora ny fonin'Andriamanitra mihitsy ny filazantsara zany. Fa mpitodika ny olona amin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra hoe zao tontolo zao no azony. Fa ny fanany ve betsaka ny amintsika ny mandray ohatra tsara ny Solomona hoe jereo Solomona tsy niady mandry fehizay nefa ny arena sy ny tempolo vitany, fa jereo koa fihavarany nakay Solomona nanompo sampo sy mivaralilany. Aloka ihany mifidy Davida niatrika ady ny 30 fa voatahiry hatramin'ny farany ary niona tamin'Andriamanitra sy nahazo ny fikasana. Ka nisy tsy any ambadiky le hoe inona no nanomboanao fa hoaiza ny efaranao. Eto raha ohatra ka manaitra ny pasteur saretra, tena zay sy fandresen-dahatra mitondran'i Jesosy ana no hijoroako ao anatin'ny fanompona izarako ilay izy amin'ny fo tena tsotra, tsy manam-pahavalo olona na ray ary. Azo ataony tsy mihaino zay zavatra toriako fa tsy mety akala mihitsy ny foko. Tsotra aminareo efa nisy olona tena efa nanompa teny ratsy hafa ny tadiaviko. Dia ino ny problema rahalahy? Tena dia mivadiko ny teny hoe alao izy hoany alao izy hoany fa vavaka sandratra, fa tsy mila miona aminy ianao fa nataoko izay nionana taminy. Inona ny olana rahalahy? Za tianao rahalahy mba efa mielintsika raha misy tsy nety dia mamindrafo amiko, satria misy zavatra nandalo teo amin'ny fiainako nanova aveny ambony milingilingy eny amin'ny sezan'ny voninahitra sy fakafizana amin'ny fampiasan'Andriamanitra, maka ny voninahitran'Andriamanitra sy makafy ny fampiasan'Andriamanitra. Natoton'Andriamanitra ompialanainana anonotra tonga saina na feny fipetra ny fibebahako ho tena nisy vo azo hotazana ho an'ny hafa. Ny antony dia tsotra,
tsy hoe za mendrika sy tsara indrindra androany fa le folaka anakarina mba afaka hijoro sy izara zay fandresen-dahatra ao am-poko anairako ny fiangonan'Andriamanitra. Fiangonana pasteur malala izany mpanompon'i Jesosy Kristy izany manan-javatra matery ny foka ho zaraina aminareo mihoatra lavitra noho izay fandreseny hita maso eto ambonin'ny tany ny amboara miandry atsika amin'ny fotoana iverenana mpakatra atsika ny tanjony fanompoana tsy ho mbadiky ny fandrosoana hita maso hoe miroborobo be fa ny fiovam-pon'ny olona miaina fahasambarana tsy vita ny filazantsara eto Madagasikara mihitsy hoe ny ampiana amin'ny mpangalatra tsisy tsony tsy vita ny filazantsara eto Madagasikara mihitsy hoe ny anaisotra ny fompino tsy aina ao anaty kolikoly fa betsaka ny tsy namaly ny antson'Andriamanitra fa tonga dia nanao ny asan'Andriamanitra. Ny antso midika fanokana tena, fidirana ao amin'ny teny, fiombonana ao amin'ny teny, fihavanana amin'Andriamanitra aloha. Raha vao tsara ny fihavanan'ny pasteur amin'i Jesosy tsy hoe le mifonafona fotsiny matahotra conséquence ohatran'ny devoly lazaiko teo fa le fiverena ohatran'ny Zakaiosy manonitra mihitsy amerina avy telo hoe ny efatreny fananany zay nangalariny sy ny eo an-trano ny atsasaka eo fananako omeko malahelo ary zay lesiko tamin'ny fanambakana onerako avy eo fatreny nataony Zakaiosy zany natao hoe olona votsitra ny olona mibebaka ny olona votsitra détaché totalement au monde matériel tena tafasaraka ny fony amin'ny tontolo hita maso sy ty zao tontolo zao ty raha tsy voaforontsika tsy afaka hanomboka satria mahatonga anao tezitra amin'ny mpiangona dia eritreretinao misy ondro matavy taizana volosanao volo ny famfanahany tsy eritreretinao miara-midina raha tsy miara-miakatra zany andontsika tena tsy fampiatsara vela tsy voavoakako hoe daholo ny aretina rehetra amin'ny fiangonana ary isorako Andriamanitra raha mbola velonay na afaka mijoro ao anatin'izany ao anatin'izany fijoroana zany nisy fotoana efa saika nahitako loza satria imbetsaka mipozin'ny olona tamin'ny sakafo satria maro ny tsy tena natsoina manimba ny fanompony zay vao antso tsy ny fandresen-dahatra anehoana fampiasain'Andriamanitra tsy ny fandresen-dahatra anehoana fa manana ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy tsy ny fandresen-dahatra hitarafan'ny hafa fa 50,000 membre rahako fa rehefa tonga Jesosy ny atao hoe fahombiazana firy ny tena ny joroanao ka niova fo tamin'ny alala ny fisianao mandrakizay ndresako eto fa tsy 70 taona sy 80 taona lalovany eto ambonin'ny tany iainona sanehoana inona moso azon'ny olona Jesosy ny teny zany na ho azony ary zao tontolo zao nefa veriny aina mba fantatsika ve fa io aina io ny mety verina nanantsika aza zavatra rehetra ary io aina io nanoloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana indre mandeha mba hananatsika rehetra antoka ohatrany hoe mila ateraka indray ny fiangonana mila ateraka indray ny fiangonana be dia be ny olona avy any ivela amin'ny imposé tonga dia avy any izy mitondra fampianarana meno sakafo ianao toan'ny ara-bola ianao satria piditra fampianarana tsy izy tena mifona fa nandalo école biblika be dia be efa niofana tao amin'ny faculté de théologie tao Ambatonakanga efa niofana tamin'ny école du réveil tany Lagos efa nanao nandeha raha hoe resaka fianarana sy zavatra be dia be no nitovoziko fa ny feonako manokana tamin'i Jesosy namoaka an'izao vokatra rehetrarehetra andehanany mission ankandroany zao taorina ny saika nahalasanako ny tsiny Jesosy daholo na ny zavatra nyrenesiko tany amin'ny sekoly azy ohatrany hoe ny fiantsoana ny anaran'i Jehovah reny rehetrarehetra reny zava-baovao nomen'Andriamanitra daholo tsy manao Jehovah jire Jehovah tsidikeno Jehovah sana ozy Andriamanitra hoe tsy voaraiko ny vavakao dia ozy miala amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly satria manona ny anaran'Andriamanitra kosako tena azavain'ny tompo tamiko le izy tena reko hoe diso ny fiakofako satria ozy Jesosy zavatra roa ny alalako ny olona ny fiakofana marina fasandratry ny olona amin'ny fahamarinana sy ny fanahy ny fiakofany dia ny anankiray faharoa ny fijoron'ny olona anankiray ho tariany fanahy miaina ny sitrapoko kato foa ny fanahy masina miasa midina teo amin'ny fiainan'ny olona voalohany ny fanahy ao anatin'ny olona taorin'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra dia ao anatinareo ny fanahiko faharoa ny fanahy eo amin'ny olona par rapport amin'ny position
raha misy ona telo nyvony aminarako teo afovoany so misy mieritreritra hoe manana mifanahy kokoa mihoatra noho ny sasany mahatonga an'andriamanitra amin'ny teny hoe eo afovoany amin'izay neutre tsara mihainao anareo fa tsy hoe miandany amin'ilay anankiray izay hiverina hoe manana titre ambonimbony kokoa sy mpanompo akaikikaiky kokoa azy tsisy akaiky kokoa an'andriamanitra zany fa rehefa eo afovoany izy dia miainony rehetra mitovy zay zao eto zay mirahalatso hoe ty aminay fanahy masina na any aminareo izy fa tsisy any aminareo fa mierati kely nareo aloha vao mahazo an'ilay izy non efa mivotsoran'andriamanitra fa tsy testameta taloha tsony zao matona sy ny afo tsiraray avy ny etapintoanao tian'andriamanitra libra ny olona anantona azy tian'andriamanitra libra ny olona andoalika eo anatrehany mba ho fenony ny hevitra mipasazy ny hevitra ambonindriany dia maneho ny fahafenon'ny fanahy ao anatin'ny olona tsy midika akory zany hoe tsy ho ajaintsika pasteur fa mba miangavy a pasteur avotsory ny olona tsy akina amintsika na intehitra amintsika fa avotsory izy ifankahita amin'ilay maty amin'ny azo fijaliana zay maty ho azy tena avelao ny olona ifankahita amin'i Jesosy avelao ny olona tena iombona amin'i Jesosy taksimbona tsika amin'ny ihany koa tsika eny tsy niteraka misy fotoana mivavaka fa misy olona tena tia kiova eo no eo dia nandray tia andeha ranonofo fotsiny na fahamarinana azy anoetiko toy Jesosy fa maninona fa fahamarinana nytoriko nefa tsy niova le olona satria ianao ny tenova azy fa tsy nifotsoranao ny fanahy kiasa ao aminy nona Rodolphe firy taona moa ianao zao nanompo ahy firy taona ianao nanompo ahy dia manonteny teo efa tsy efa ho 30 taona zao tsika ianao tao jobily Jesosy dia izy tao anatiny zay 30 taona zay nisy 5 taona nisy toetra ray zay tao anatinao tsy afaka mihitsy fa nanampaharetana mandra-piovanao fa maninona le fahamarinana nanerenao olona fa maninona raha mandoalika mba hiovany fa rehefa fitiavana nitorianao ny teny ary ara-panahy ny anambaranao azy miasa amin'ny fanahy masina manova azy eto le fampihavanana nidirako fa oza raiky manokana raha-pitso ny momba ny anaran'Andriamanitra sy ireo point vitsivitsy iarahana amin'ireo mpitandrina maro be tamin'izay namangian'Andriamanitra famaly ny fanontaniany pasteur Jao amin'izay ao anatin'ilay fihavanana Korintiana voalohany toko voalohany 10 vakiko pasteur vaky toy izao angatahaka mba tonga dia hanokatra sy pasteur namana rehetra manana baiboly eny tanany dia raha mety nareo dia miara-maky tsika satria anisan'ny teny anankiray io maneho ilay teny tamin'ny voalohany teo hoe ny antso dia Andriamanitra miantso atsika ho ao amin'ny firaisana amin'Andriamanitra ho ao amin'ny firaisana aminy ho ao amin'ny fiombonana aminy manasa antsika pasteur mba hiary hijeren'izay 1 Corinthiens 1:9 dia raha mety nareo dia miara-mamaky tsika afa mihitsy mantsy le teny mivakinao re ny sofinao satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny avy amin'ny tenin'i Kristy avy amina écoute le izy ao ary vonina ve tsika ao mba miara-mamaly kosa fa mba tsika samy pastera ny eto vonina ve tsika sa ndao ary minaran'i Jesosy mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsoana anareo anananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika amen. Ina le appel teneniny eto appel ho amin'ny communion ny appel raha tsy diso pasteur azo raisiny dia azo tsy raisina rehefa miantso atsika pasteur zany Jesosy iombona aminy dia afaka mamaly ianao fa afaka rejetenao koa ny appel ohatran'ny fataontsika amin'ny telefôna dia rehefa lobaty moa zany dia tsy hitanao le appel fa le appel misy fanontaniana pasteur anaty le communion ao anatin'io teny io zany dikan'le communion dia hoe ananantsika firaisana aminy justement ao anatin'le appel zany zay nantsoina ka tsy miombona dia lobaty araka izay lazay pasteur John teo hoe dikany hoe lobaty ny appel zany ichargenanao ny famalianao appel ao anaty firaisana amin'i Jesosy dia ahatonganao andray charge avy amin'Andriamanitra avy amin'ny Saint-Esprit no zany tsy afaka tokony ho ampiasaina zay tsy namaly ny antso ao anaty fiombonana ray aloha zay ray faharoa manarakaraka an'le izy ny fahatsarana rehetra ao anatin'le communion iverenako amin'le acte 2
acte 1:8 ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 19 hoe aoka tsy ala ao Jerosalema nareo. Zay le nyteneniko teo hoe Jodasy sy ny rehetrarehetra natsoina fa tsy voatery hoe fenona mifanahy ianao vao ampiasaina. Satria ny mpianatra pasteur ao Matteo toko 10 efa nampiasaina na nasitrana amin'ny boka nanangana hatramin'ny maty azy mialohan'ny fotoana nientson'Andriamanitra azy ho amin'ny efitra ambony rihana ho fenona ka fahafenona zany ho amin'ny tanjona anovana ny mpianatra ho vavolombelona. Eto zany le hoe vavolombelon'i Jesosy tsy hoe ampiasain'i Jesosy. Tandremo tsy mahafeno fepetra mahavavolombelona ny fampiasan'Andriamanitra satria ny mpianatra 20 nisy 70 lahy nisy 12 lahy ny rahan'i Jesosy efa nampiasainy ary na ny demonia aza pasteur nanaiky amin'zareo. Fotria Jesosy hoe tsy maintsy mandalo mipasazy ny efitra ambony rihana aloha fa maninona ao anaty firaisan-tsaina ny fahafenona aloha. Tsika aloha miaina ao anaty firaisan-tsaina. Ny fiangonana eto Atsirabe dia tokony iraisaina iompona aloha amin'ny tanjona anankiray mifankaty ao amin'ny Kristy ara-piombonana ny fanahy masina. Ataovy amen. Satria ny fahafenon'ny atao hoe témoin de Jésus na vavolombelon'i Jesosy ho vavolombeloko ao Jerosalema, Jodia, Samaria hatrany amin'ny faran'ny tany dia tsy hoe isika ampiasain'Andriamanitra nandray fahasoavana avy aminy fa isika manaiko hovain'Andriamanitra rehefa feno ny fanamasina ny mpianatra tao anatin'ny efitra ambony rihana ny raisaina latsaka ny fanamasina nameno azy zavatra nitranga voalohany indrindra nanova attitude toe-pony ny ova lasa tsy ohatrany teo aloha tsony ireo mpianatra ireo tao anatin'ilay fahafenona olona fenotahatra satria voateo Jesosy nombona tamin'ny azy fijaliana lasa olona nanam-pahasahiana mivoaka nanambara ny fahamarinan'Andriamanitra. Zany hoe zay mameno anao manokatra ny vavanao izaran'le teny fiainana tena avy amin'le fahafenona ny afatra avy amin'ny fahafenona fanan'Andriamanitra tsy hoe ho ambininy ianao na ho miliardera ianao na hiavaka ianao satria fena fa vakio tsara ny acte 2 hatramin'ny farany hitatsika fa famonjena sy ny anaran'i Jesosy no nitorian'i Petera ary raha nisy ny laza fa nitsikera mpitazana vehiverin'ny famamo rao tsy nanamary teny Petera fa ny laza tsy mamy zay fa mifenona ny fanahy manambara ny fahatsaran'Andriamanitra anaty fahafenona toy ny olona tsy mahatsiary tena fa mamy ny fahafenona zany hery zany mitondra ndreo mpianatra ireo ho fantso na amerina ny maro. Ao boky ny Deutéronomie pasteur Joe misy 3 maty rehefa nidina avy any tendrombohitra Moïse tamin'ny andro Pentecôste ny Jiosy 50 jours après ny tao tendrombohitra Sinaï nidina izy nitondra n'le vaty fisaka anankiroa le vaky voalohany dia natsipony rehefa tesitra hoe nanompo sampy 3 ndray maty fa voatonga latsaka amin'ny fanahy masina amin'ny Pentecôste ny Jesosy Kristy tamin'ny fahafenon'ny fanahy 3 ndray velona sy ny verina tamin'Andriamanitra ary natsangany dikan'izay teo ny napetraka Paul le fanoharana hoe lalàna ny soratra hoe ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Noho izany itsika zany mila miaisitra eo amin'le tontolon'ny olona fotsiny eo fampiasan'Andriamanitra fa olona manakiombona amin'Andriamanitra mba ho tonga vavolombelona dika fa toe-panahy le vavolombelona ny mahatémoinanao tsy fampiasan'Andriamanitra anao fa ny toe-panahy araka n'Andriamanitra nananao tao anatina communion na fiombonana mitondra anao tamin'ny fibebahana marina nanovanao anahaka an' Jesosy ary rehefa manahaka an' Jesosy sika dia miseho amin'ny alalantsika mora kely ny anehoan'i Jesosy ny fisiny amin'ny alalan'ny fisitsika satria mahazo aina izy amin'izay fotoan'izay zaka n'le toe-panahy ao anatintsika ny fampiasany atsika tsy ireare tsy eboebo manque de communion no mahatonga ndre pasteur mibotsiny reny fa nahita malemy anankiray nitsangana manque de communion nao pasteur zay indrindra mantsy mihina fa misy anty fanontaniana anatin'ny olona hoe nitenenina foana zao le communion fa inona zany le hoe communion inona zany le mety hoe fahabangana ny ainan'ireo mpanompo lasa mora ny eboebo satria nisy fampiasan'Andriamanitra somary ny songadina dia arak'le teny teo hoe tsy zaka ny teo-panahy le fa taiza zany le lacune no nanomboka niditra tokony ho fenona amin'izay satria miona fa ny tsirairay avy tonga eto tsisy te handiso fanantenana an'izay ny antso azy dia eo amin'le ahoana inona zany le communion inona zany le tiany Jesosy ho rectifiena ao anatin'le
tiazakazamby le samy misakara do le zao tsika reto e dia nefa le sakara ataotsika raha vao tsy aloavany communion dia tsy mikonto eo mason'Andriamanitra tsy mikonto eo mason'Andriamanitra izay koa zay tena le tsy mikonto pasteur tena hoe tsy voaray mihitsy zany tsy voaray mihitsy jereo pasteur firy taontsika nanao rallye de miracle nandany 4 millions tsika tao anatina sacrifice naovana ny asan'Andriamanitra fa rehefa niona tamin'i Jesosy dia nitenen'i Jesosy hoe aiza daholo ny olona rehetra izay nitorianao ny filazantsara masony pasteur ve fa maninona lasa nisy fiatoana kely mihitsy aloha amin'ny fitoriana fa nirahana hitory azo teny zao amin'ny pasteur hitondra zao afatra zao message le izy ary mametraka hoe tsy hoe za akory ny tianao an'le izy na te hisongadina hoe ho ray aman-dreny be maka izy mitondra fananarana maninona tsisy hidirany mihitsiny tena manaiky ho balita kelyn'i Jesosy mandrapiveriny ary aleoko tsy hita mihitsy na omeny izy voninahitra n'izy fa oka ho azy rery ny voninahitra fa fakofako nakarina pasteur ary reko mihitsy ny hoe nivesatra ao anatin'izay le famerenana tian'Andriamanitra tao amin'izao andro farany zao ne pasteur dernière ligne droite raha ny faneo-pamantarana tokony halalany fiangonana fiverenan'i Jesosy tsy tokony ho lany andro milalao game tsony ny fiangonana tsy tokony hilalao tsony mihitsy ny hoe mbola hisy ampipo kely na orgueil mipetraka hoe za grand apôtre mametraka misotro mahatony filazantsara mbola tsy mampiety sy andraisantsika ny tena fampianarana marina avy amin'i Jesosy mbola tsy tena niona tamin'i Jesosy tsika problème meto tsy fiangonana tsy niona amin'i Jesosy na hotariana ho amin'i Jesosy fa tsika mpitandrina mbola tsy niona tamin'i Jesosy le tsy namaly le antso ny lazaiko teo le communion pasteur fandinia tena miteraka etaeta niova anome fahafapo an'Andriamanitra ny fiombonana dia etaeta ao anaty mamelona ny ao anatinao sy ny fononao amaly ny fahafapon'Andriamanitra mamantatritsika io inona ny mahafalo jereo ne David rehefa mijerytsika ny fiseton'ny Davida satria karazan'olona araka ny fon'Andriamanitra izy tsy azontsika lavina any amin'ny asan'ny apôstôly mihitsy ary nahita olona ngaty tsy saronareo fa na niodiny Saoly dia nahita olona araka ny foko raha nahitany Davida mpanompo tsika mahazo mijery salamo zay mahatonga ny epistily Paoly nilaza hoe mifananara ny salamo ka ao amin'ny salamo zany misy zavatra ndraisantsika lesona sy fananarana ny problema ny amin'izao hoe memiena ny fananarana fa maninona ny memiena ny fananarana nefa Jesosy nandidy ny disciple na ny mpianatra dia tokony andray fampitandremana mampitandrema azy mampianara azy hitandrina ny communion zany dia teraka avy amin'ny teny mpanairana ao anaty manaitra ny fotsika hitandrina sy anaraka ary akato an'Andriamanitra ny problema atao edenany pasteur ame fanoharana kely ara mety ndaony ianao mivoaka kely etsy ivelany etsy dia anantona anao ahako eo pasteur ohatra eo avy any ivelany izy ndana ny ivelany edena nandeha Andriamanitra anamboatra any Adama vita edena vao nataon'Andriamanitra i Adama vita Adama dia noentin'Andriamanitra hitandrina ny edena miprezante n'Andriamanitra tamin'ny fahafenona tao edena petra pasteur niodiny Adama avy ninana ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia Andriamanitra nandroaka azy zay le Genesis toko 1 dia Genesis toko 2 namoaka azy ndroasina hatramin'ny fahatelo ndroasin'Andriamanitra izy niala tao edena dia tsika ndrendray mieritreritra hoe fa maninona ndroahana i Adama Andriamanitra koa zany manilika satria niodiny Adama fiovany Adama tsy nakatohan'Andriamanitra problème d'obéissance problème voalohany sarahany olona tamin'Andriamanitra la androany tsika miteny zao mbola olana ao anatina tsy fankatoavana ny aina fiangonana irahana amin'Andriamanitra dia ianao ve mieritreritra fa raha Adama ndroasin'Andriamanitra tsy ho edena ianao ve te hisy edena noho ny fahasoavana amin'le grâce révolution diso fampianaran-diso miditra ny fampianaran-diso amin'izay misy fampianarana tsy mitarika anao ifo iombona amin'Andriamanitra fa fampianarana toriana mampatory anao ao anaty ota
zany mahatonga anay sarotony amin'ireo mpampianatra be deaibe ampidirina ao anaty fiombonana. Misy olona ny tonga avy any tsy filazantsaran'i Jesosy nytoriany fa impozeny ny fisiny. Fa iza montsika mba manontany anareo pasteur, nareo ve nampiasaina tena tsotra ty fampianarana ty fampianarako ty nareo nampiasain'Andriamanitra ary ampiasain'Andriamanitra tolontsika. Nareo ve mahay manasitrana sery manontany ny anaran'i Jesosy no ampiasaina fa ianao no membo aminazy tandremo ohatra Pasteur Rodolphe tonga ao Antsirabe afafy daholo image azo vidiana fa za teo ambavoana mifahafatesana tsapako tsara ny lanjan'izany atao hoe fiainana amin'i Jesosy farany zany fiainana amin'i Jesosy farany tsy hoe Andriamanitra tsy tia ny Adama fa azontsika raisina amin'ity angle anankiray ity eno ity angle anankiray ity i Adama rehefa tsy nakatohan'Andriamanitra dia tonga amin'ny tenin'ny Paoly hoe olona biby homme animal ny fiantsoana azy amin'ny 1 Corinthiens 2:14 homme animal. Ny olona zany rehefa tsy misy communion dia biby. Dia inona ny problème? Rehefa tsy voazona ny fanapahana atao amin'ny Adama, tsy voazona tsony ny faneken'ny ao edena ny fahefan'ny Adama satria tsy nakatohan'Andriamanitra izy. Ny zavatra rehetra tsika makatoa izay makatohan'Andriamanitra. Dia zao alohan'Andriamanitra navoaka izy ary tsika lazaina hoe fitiavana ny nandroahana azy tao satria rehefa afaka ny pouvoirany sy ny domination ny fanapahana sy ny fahefan'Andriamanitra tao amin'ny Adama vokatry ny tsy fankatoavana rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy dia mivadika koa ny apetihany liona tsy nyrokahatra tsony araka ny voalaza amin'ny boky Isaia fa te hinan'olona. Donc azo lazaina hoe namoahana azy mbola tsy tian'Andriamanitra ho very izy mandra-pisoveny azy mandra-pahatanteraka ny famonjena fa sécurité satria ho an'ny liona izy. Zay le mahafitiavana an'Andriamanitra. Eo zany le période na transition transitoire moa fiantsona azy le vanim-potoana tetezanita iandrasan'ny olona ny famindram-pon'Andriamanitra iverina aminy satria tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Dia ny planin'Andriamanitra tonga dia nidin'Andriamanitra andreagiry namono biby izy natytafiana ny Adama tandindon'i Kristy mahatalohan'ny fandrenan'izao tontolo zao izay amonjy ny olona ny fahotany. Dia hitantsika amin'izay ny tandindon'i Kristy eo amin'ny testamenta taloha sy ny fahamarinana tanteraka teo amin'ny azo fijaliana mba hiainan'ny olona ny famonjen'Andriamanitra taty aoriana. Dia mba fantatrareo andao tsika hijery androany ianao mitory blessing tahiny ianao hoe vana ny olanao hoe afaka ny devoly zavatra mandalo vetivety daolina ireny fa ny tena antony ny fanamasina mbola eto ambony tany mandraka androany anomana ny fiangonana ho akarina eo amin'i Jesosy. Zay ny finalité ny fanamasina, ny asan'ny fanamasina. Ianao fenon'Andriamanitra ny fanahiny te hiriziny ho amin'ny andro sy fotoa pampakarana atsangany an-tanan'izay vandreako midika fa raha Adama raha fon'Andriamanitra mivoaka ny Edena dia tonga dia nataon'Andriamanitra nanjavy ny Edena vokatry ny ota tsisy olona anankiray eto ambony tany ka sosoa kelin'Andriamanitra nataony anakarembe nefa mahalala fa mitoetra ao anatin'ny ota mibeba fa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahalemem-panahy mitaonanao hibebaka fa aza miezaky ny manamary tena ao anaty fahotana noho ny fahasoavana mbola manohy ny asa ratsinao satria mbola tsy fotoana ny fanamelohana anao mandrakandroany ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay le fihavanana voalohany. Pasteur. Misy teny ato pasteur nisy tony efa nizarainao ihany fa avery kely resahana androany satria le communion misy ifandraisany be deaibe amin'ny hoe mipasy fotoana be deaibe miaraka amin'i Jesosy. Zay le izy zay. Zany hoe ny olona miaina communion zany dia olona manokana fotoana miaraka amin'Andriamanitra. Dia nefa nisy ka anankiray zay ny aina Moïse dia eo amin'le fahafahana mitandrina zany hoe ahoana no ahafahana miambina satria Moïse eo amin'ny Exode 31:18 manasa ny rehetra mba hijeren'izay. Exode 31:18 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
ary rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Mosesy teo tendrombohitra Sinay dia nomeny azy ny vaty fisaka roa izay nisy ny vavolombelona vaty fisaka voasoratra ny ratsan-tana n'Andriamanitra. Ao Ambatekely eo moa dia voalaza fa nitokana 70 andro sy 70 alina Mosesy, izany hoe ela izany fotoam-pitokanana miaraka amin'Andriamanitra izany. Kanefa ao amin'ny Exode 32 verset 19 toko faharoa amin'ny telopolo ny andimy fa sivy ambin'ny folo dia ny réaction Moïse le avy nitokana mihitsiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nanakaiky ny toby Mosesy dia nahita ny omby lahy kely sy ny dia ary nyrehatra ny fahatezeran'i Mosesy dia natonta ny vaty fisaka teny an-tanany ka nivakivakiany teo ambodin'ny tendrombohitra. Le fanontaniana pasteur dia hoe ahoana no ahafahana miambina sy mitandrina fa na dia efa 40 jours pitokanana raha miverina avy any mora tezitra sy mora soriana ary mora lagy. Indraindray zany ny pasteur efa avy mitokana ohatra zany tsika pasteur dia sahako mitokantsika dia vita ny fitokanana dia voaka ny fitokanana antsika mikizitina ny fiangonana sy ny mpino. Tsisy dikany zany le fitokanana. Ahoana no ahafahana mikorrige an'izay satria lasa ohatran'ny fotoana lany le no heverina fa mba ny laninina araka tamin'Andriamanitra satria le toe-panahy nivoaka avy tamin'le fitokanana kirina masika mibaikobaiko-pino nefa tsisy mpiasanao reo raha ray raha tsy diso fa an Jesosy dolo mantsy le olona dia le réaction antsika mihitsy zany no lobary andasiny aretintsika eto le mba hatonga atsika itsika anie Jesosy tonga mametraka izay fanontaniana izany hoe vita le fitokanana voaka avao atsika nareo reto mihitsy tsy mampifantoka ohatran'ny tsy tafiditra anie zany communion zany pasteur raha zay le réaction mba afaka resahana kely ve zay sotra tompoko. Anisan-dratra iaina amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy zany zavatra zany amin'izao andro farany zao. Ny problème ny pasteur dia zao hoe ao anatin'le communion ao anatin'le hoe fiombonana amin'Andriamanitra dia manatombotsika mila matsapitsika an'izao tombony zao. Reto le dimension anakefatra hitondran'Andriamanitra atsika ao fanahany zay tsy nanana ny Mosesy. Mosesy tsy nanana ny fahafenon'ny fanahy tao anatiny satria mbola tsy vita ny famonjena. Zay aloha le izy. Ny faneketsika ho tarihan'ny fanahy tena tombony manokana ananantsika amin'izao andro farany zao. Satria mihoatra lavitra noho ny jesehony tany amin'ny Mosesy no anatsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay niraisitsika ho ao anatintsika. Ohatra zao le izy ny fanahy eo anivontsika deuxième dimension voalohany aloha ny fanahy ao anatintsika. Faharoa ny fanahy eo amintsika eo afovoany. Ny fanahy eo ambonitsika tamin'ny Pentecoste mandrakotra dia ny anankiray fahatelo isika ao amin'ny fanahy. Faefatra isika ao amin'ny fanahy. Aza diny fa isika natao ho ao amin'ny fanahy. Tao amin'ny fanahy Paoly, tao amin'ny fanahy Filipo, nety ny fanahy. Le voalohany tsika ny tempolony satria ao anatintsika izy. Fa le faefatra izy ny tempolontsika ao aminy. Dia iny tsy ananan'ny Mosesy. Fa rehefa manatsara communion tsika dia zao hoentin'ny fanahy. Rehefa hoentin'ny fanahy ianao dia izay zavatra rehetra ataonao na ny fanambarana zay ny maneho ny mahazanak'Andriamanitra anao. Betsaka ny efa zanak'Andriamanitra fa tsy maneho sy asehon'Andriamanitra ny mahazanak'Andriamanitra azy satria malaina ho tarian'ny fanahy. Na izany na tsy zany mila fantatsika fa mety feno fanahy tsika ao anaty fa tsy feno ny fipetra rehefa tsy manaiky atsafiditsika ny ho tariana satria olona manatsafidy itoeran'ny fanahy tsika na tsy tompony tenantsika azy. 1 Corinthiens 6:19 à 20. Vakio kely ny pasteur. Korintiana voalohany toko fahaenina ny andiny fa simbin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa roapolo hoe jereo kely. Naran'i Jesosy ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-bovidinareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Amen. Misy zavatra zany andrasan'Andriamanitra amintsika ihany ny fampanekena an-tsafidiny ao anatintsika mba mora ho tarihana. Fa rehefa feno fepetra amenony atsika dia mora ny fomba hitarihany atsika. Io le mahatonga atsika mampiasa etaeta. Etaeta tompo tena vonoiny momba ny nofoko mba hanjakan'ny fanahinao ato anatiko. Paoly nandalo an'io ady io amin'ny Romana toko 7 fa maninona ary tsy nitsara izay sitrako mihitsy no ataoko fa niratsy izay sitrako. Fa raha ohatra ka mbola niratsy izay sitrako ny ataoko dia mbola olona mipetraka eto amin'ity nofo ity ihany aho izy satria miady ny fanahin'ny Paoly sy ny nofony. Ianao ve mba nisy fotoana efa niady ara-panahy ohatra amin'ny Paoly? Mba nanontantena fa maninona ary ny ohatr'izao foana isaky ny zavatra mitranga dia ianao le tsy mety alamina nefa ianao le numéro 1. An'ila izy
tena sarotra lamina dia ao anatin'ilay izy lasa ny sitraponao no atao rehefa tsy tsara ilay communion satria miteraka fanafitonanao amin'ny manodidina ny réaction anao rehefa ranofo ny fanapa-kevitra raisinao dia miparitaka amin'ny fiangonana satria miseho raha ambopo nofo manohatra ny fanahy ry fanahy manohatra ny nofo zay no mahatsara ny filazantsara ny Jesosy Kristy satria filazantsara ny Jesosy Kristy mampianatra ny olona ho faty eo amin'ny tena maty eo amin'ny nofo raha tsy atsipy eo amin'ny tany vary tsy mitsiry izy le fitsirianao sarotra satria tenin'Andriamanitra hamokatra ara-panahy ianao fa maninona moa Daniel pasteur ao anaty communion fa maninona Daniel ao andavaky ny liona ny tsinoan'ny liona satria manana ny fruit de l'esprit tsisy liona mihinana fruit viande no haniny karaha ranofo ianao lany liona fa rehefa manaiky fruit ianao nanana ny fruit de l'esprit Galatiana 5:22-23 tazany liona fotsiny eloko alofa mifatsirara satria ny appétit ny lasa verina ny edenitsika ka manaova ny sitrapon'Andriamanitra pasteur mimbona amin'Andriamanitra aloha ataovy izay havanana amin'ny Jesosy ataovy izay andinitena nanana etaeta mihoatra aza mandohalika tompo ampiasao sasany tety nefa men'Andriamanitra anao le fahasoavana averanao any amin'ny elo amin'ny toe-panahy ireharehanao fa miavaka ianao ao anatin'le izy zany le toe-po tsy miova akory itsenanan'le fahasoavana dia lasa tafiditra amin'ny Matthieu 7 ohatra taloha fizao tsy zany tsony tsy mahareteka ao an'Andriamanitra taloha tsy nazaka amin'ny fampiasan'Andriamanitra satria mitoko tanteraka tamin'ny fampiasana tamin'izany tsotra aminareo fefaniova ampiasain'Andriamanitra fa mijangajanga kely an'le kolisy tsisy mahita mandaindainga kely mamitapitaka kely haiko mihitsy ny manentana arabola satria za tsy tena Jesosy loatra nyreko mbola tsy mavesatra tato napoko ny lanja ny famonjena sy ny azo fijaliana sy ny heretan'i Jesosy mifanan'ny olona anankiray dia tsy tia oko loatra fa fitiavatena mbola nanjaka tato anatiko izay le fiangonana mpanaitra ny olona nao rakitra matavy mitady hirika mba hisongadinako ao anatin'ny maro ny zavatra ty ivelany anaporofona fa misy Andriamanitra zao hoe tsy mila ny fahombiazanao eto tany tsy mila ny Jesosy ianao dia afaka mahomby aloha azavaiko zay zavatra zay tsy mila Jesosy ianao dia afaka mahomby ataoko fa natao filazantsara za filazantsara nataoko de côté fa nataoko taty amin'ny kolisy ihany satria tsy tena mbola niova foa tsy mbola tato anatiko Jesosy hay za tena mbola mila nateraka indray firimpolo taona nanompo an'Andriamanitra modimody manompo modimody tsara eo mason'ny olona raha vao misy piny dia tena pastera fa rehefa ny amaizina tena pasteka zay le fibebana takian'Andriamanitra miavana amin'i Jesosy aloha raha tsy vesatra ao anatinao ny fisiny ho filanam-boly indrindra ho fiainanao dia zava-pona ny voatsika hiala eo amin'izay toerana anankiray misy atsika hamaly zay iraka mpanoviny atsika tsy iraka aloha fa fiantsoana valiana dia zao ny zavatra nisy lasa amin'izay nandiny tena mivavaka nangataka tamin'Andriamanitra mibebaka dia tianareo fantatra lazay pasteur namako taloha adalako ny tena misy favoazana doza rehefa tsy nenanao ny ainako anao dia mangino ny vavanao rehefa tsy nenanao ny ainako dia ampangino ny vavanao fa za tsy mandeha amin'izay tiako fa zay mandresy lahatra hitariny fanahy masina fona tamin'ny televiziona ako ny fona teo mason'ny mpiangona nandohalika ianao rehefa tena tsapanao hoe resy ny filazantsara dia renao mihitsy ny hoe misy zavatra tsy tiana eny satria memorehitra le etaetanao anakaiky an'Andriamanitra firimpolo taona zany nandeha nirahana tsy misy Andriamanitra mbola mireaky tamin'ny nofo mananatra eo amin'ny nofo mandondatravatra rehefa tsy atao ny sitrapoko mbola lavitra tsika dadapasa raha mbola ohatr'izay ny fomba fiainana ateteny aminao raha voavalianao ny tena antson'Andriamanitra tena tsisy enatra ntsony ao anatinao zao tonga dia miantso ny vadinao ianao reo tsy nentina ataoko aky malala fa tena mibebaka tao anatiny vitanao zany ary ny tsy sarotra be tsisy an'le hoe sao dia tsy tianao tsy maninona na tsy tiany aza fa mendrika ho anao koa aloha ny kantainy raha ohatra ka zay ny afaka amin'ny fony satria no tsy nety ianao ny ala tao anaty fanekena tsisy tawatra
dia samyjoro iny mipilipitra fa tsisy koralina ny kotiko na vadin'olona safosafoko ny tanany na ianana finaritra tsisy resaka no libra tsara miana mahazo maneno ny trompetra tsy maharety eka ao an'Andriamanitra mahazo maneno ny trompetra dia amin'izay fotoana izay tsisy memizy ho an'ny olona hoe tia ilaiko satria dia antony mahatonga teo enon'ny olona manaliny dia mba voninahitra sy fahendrena amin'ny boky hoabolana ny raisiko Solomona nena nohatra ny hoabolany za tsy miteny hoe tsy endry izy fa misy zavatra azo raisina ihany eo amin'ilay saina maha olombelona mety nisy ny fanan'Andriamanitra niditratsetra na noratana ny hoabolana fa aleoko manahaka mibanjina an' Jesosy tompo sy mpanefa ny finoako mandra-piaviny eo ampiaretany eo amin'ny tongony aho mandra-pahatongany satria mahery sy mihoatra loatra amiko ny azo fijaliana sy ny aretany tamiko noho ny fanompona izay nakininy tamiko rehefa afa-po izy ny amin'ny fisiko dia azoko antoka fa afa-po izy ny amin'ny asa izay nakininy ahiko mihavana amin'Andriamanitra aloha dia rehefa tanteraka ny fihavanana mpitandrina amin'Andriamanitra mora kely ny havananao amin'ny rahalahinao zao a tena mailo hoe iza no ampidiriko hiara hiasa amiko aminatina fiombonana misy avy any mitondra filazantsara tsy izy tapitra amin'ny fivoriana tsisy olona mibebaka na ray ary eto moa zany a dia mila atsika mba manao fanatitra mananina ao an'Andriamanitra fanatitra lasa satria lasa be dia be hitanareo le ambody ilazain'i Jesosy mitafody zanak'ondry ikoka sy amesatra tratra fotsiny ny fiangonana satria vesara notanompon'ny kibony mialatsina tao anatin'izany ny esorin'Andriamanitra dia nalabaraka anay ve ioraga io fa maninona kosa manao zany rehefa tsy miova ianao dia sorena amin'ilay tenim-pahamarinana fa rehefa tena resy lahatra ianao dia mitomany ny tokantranonao tompo mba tsy te ho isan'izany intsony efa te hifanatrika aminao zao fotoana tsy tokony hanafisafoana tenim-pahamarinana fa zao fotoana tokony hizarana tenim-pahamarinana iovany tsirairay avy hiatrika fampakarana akaiky ny fotoana tompoko akaiky ny fotoana mandeha ho azy zany rehefa nanompo an'Andriamanitra ny aka tena nandeha tamin'ny foko e dia misy ary olona manatitra zavatra ngeza be fantatry ny olona zany raha eto zao le olona mahafantatra an'izany pastera anome an'izao anao ahako fa sa nataon'Andriamanitra ohatr'izao dia atsoko aloha izy so dia fanomezana eritreretinao hividianana n'le fahatsana sy le fahasoavana zany ka tsy ovafo ianao ka sanatria amiko nihinana mividy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nampiasany ahy raha tsy resy lahatra mpo ianao iombona amin'i Jesosy ny ilainao ny ovafo ianao fa za tsy afaka andray an'izany raha tsy ovafonao aloha an'Andriamanitra tena mangataka fa tena raiso rehefa tena ohatran'izao le olona zany tokony ho fatiny cancer dia rehefa mivavahana dia tsisy tsony le tao amin'le vatany dia le vola tokony hitsabony tena rehetra hono zany dia mba omeny ahy vola be tiako tenena aminao vola tsy kely zany fa eritrereto rehefa mitory filazantsara moka tsy tonga dia mankiny andray miteny aminao pastera tsy hoe tsy ilainao vola pastera rodaloha zany tsy mila vola tsony mamona manaraka fa tsy ataoko eo anoloana tsy antipisiany fanimpoko mamona tsy manentana anota na angalatra nefa nitoryteniko mahafinaritra be dia hosombaiko amin'ny farany tsy ampitodika ny olona any amin'Andriamanitra am'izao ne betsaka ny olona mihaino antsika fa tsy miteny vita ny fivoriana raha vao fanatitra tonga dia mavesatra be izy any anatiny mety tsy teny aminao izy fa ny pastera hafa izy mitaraina so ihany fa olo ny fiombonana le olona hitarainana dia mba manarina aloha satria mieritreritra hoe ny fiangonana iova ihany rehefa avy eo fa aloha pastera hafa mihitsy ny fampiresantsika samy pasteur no ny fampiresana ny fiangonana noho izany amboary zany prinsipy zany mety manana antony tsika zay zao ao anatin'ny fanomponana manetritritra nangana centre dia le centre io mirakitra be mihitsy fa ny fiainam-panahin'ny olona mandroso be mihitsy satria tsy ahavelako mihitsy mipilipitrako ho vesaram-panetanana fa raha nisy manam-pitiavana an'Andriamanitra afaka manantanteraka dia manao an'izany mpitiavana dia zavatra mahavariana mihoatra ny ataon'Andriamanitra no ianao manetana ary le izy tsy ezana hoe amena amin'ny pastera fa vitainany amin'izay tokony hanaovana azy sy tanteranany amin'izay tokony hatanterahana azy mba tsy hananao fakapanahy amin'izay fotoan'izay hoe na ny hafa mieritreritra hoe lasa ny volako betsaka tsy inona mbola marefo ao anatin'ny fiangonana Kristiny toriana aminy fa mbola mamoana ny azona azy tsy hainareo Jesosy tsy niteny tsy hainareo manompo ny satana sy manompo an'Andriamanitra fa mamoana ny teneny satria mamoana ny azon'ny satana ampiasainy akaiky indrindra ekina ny fon'ny olona satria miantoka n'isan'androny zao ny zavatra tiako ho zaraina amintsika
andao aloha amaly mianjony. Rehefa tena mibebaka ianao, tsika mibebaka raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako. Zao dia zao inoko fa mandalo eto Antsirabe amin'ny fibebahana marina. Dia fantaro koa izay olona na avy any Frantsa io na avy any ivelany io na tena lefa ataontsika hoe Superman reny enoy aloha ny toroteniny fa tsy jerena ny miraklany. Nisy koa ny tsy fantatra. Zay zao misy fotoana ohatr'izany nandeha tany amin'ny toerana anankiray fa tsy tononoko le mpanompon'Andriamanitra. Avy any ivelany io mpanompon'Andriamanitra io. Za le manao ralido miracle kosa aloha hatramin'izay tena eto Jesosy. Zay tena hoe ranona raha mijoro mandainga ako dia ho very. Fa eno ty famarina zay mbola tsy nanao trokazina miracle nandray ary. Tsy cinéma. Dia tonga izay nasaina ny ara-niasa tamina mpanompon'Andriamanitra avy any ivelany. Nanao any andro voalohany nandeha le miracle fa kelikely zay. Mbola tsy le tena mavesatra be zany. Nandeha zany ny faharoa anazy amin'izay tonga dia tena le tranetrany amboaka daholo no seho teo. Dia zany mamarina ny andro fahatelo satria tapina teo amin'ilay fotoana fa tany amin'ny toerana anankiray nanaovana azy. Dia tonga tany amin'ilay toerana tamin'izany. Nandeha amin'izay le fotoana nandeha lefa lahatra daholo indray le olona nijovavolombelona omaly dia tonga teo amiko. Ianareo mahafantatra fa ny olona any Sud tonga dia tena le mahitsitsy be reny. Dia ozy le olona tany Sud akory koa ahoana hoa akory ragnandria ahoana hoa hay avao ty dralako. Ino koa ty drala tadiavinao amiko raha tsy manan-drala zay Jesosy avao to ilainao aho. Ereo avao omaly ty mirehaka hay ozy izy miteny aminay hoe hameo 500 000 dia amin'izay mba mahira tsy mahazo koa. Tsy omeny avao ty vola ozy ty dralako tsy za zany fa izy andresaka taminao. Teo aho zany vao ay Jesosy tena kay tsy izy kay ty fa tena fanangona karena sy popcorn kay ny rahako tamin'reto. Nareo le fitrakilizy tany aho vao nanenina hoe tena tahak'izay fa kay zao andro farany mila mitandrina ianao fa misy ny sandoka mitondra filazantsara fatary hoe manondro an'iza le izy satria raha tsy manondro an' Jesosy le izy dia tsy eo amin'i Jesosy ianao. Zay le mody mitafody zanak'ondry tonga amin'ny ohatrin'ny zanak'ondry izy malefaka sy ny karazany fa ny zavatra toriana eo 50% an Jesosy fa ny 70 izy dia efa tsy izy zany. Tsy izy zany. Zao ty resaka ty tsy resaka hoe andao tsika hiavana amin'ny olona fa andao tsika hiavana amin'i Jesosy raha vao tsy tenin'Andriamanitra. Raha vao fantatra hoe tena tsy hoany dia enjeu ny fanahinao. Ny fanahy tsy inona manokana. Za manana rendez-vous amin'i Jesosy manokana ohatranao manana rendez-vous aminy. Manana compte rendu amin'i Jesosy manokana ohatranao koa. Dia ataovy azy antoka fa rehefa tonga izay fotoan'izay fantany ianao fa tsy hoe mialany ianao dia mbola be zesta ihany efa namoaka dia mitany anaranao efa napiditra olona amin'izao zao fotsiny atao raisy Jesosy atao mpamonjy fiainao manokana raisiko ianao io le fivampotsy ao akory. Dia amin'izao zao vao manomboka misy miantso pasteur miteny pasteur Rodolphe sao dia tokony zao vao teraka indray fa hoana tamin'izany nanangatanana leo miliardera natonga nandray an' Jesosy fa zay mifandresen-dahatra tao am-poko fa zao vao tena reko hoe ny azo fijaliany sy ny fiombonako aminy ka na misy arena na tsisy arena dia nompo azy dia oza maintsy anazy marina zany pasteur Dubai hoa tsy kristianina fa silamo dia jereo fa tsisy Jesosy ry zareo fa mibildinina ny ahoana. Ianao 4 elina anankiray mba azonao tamin'ny fifadikanana 40 jours dia soratana hoe tahin'Andriamanitra ako. Tsy ilaigna ianao mivavaka ho ana 4 elina fa ny sasany tsisy Jesosy manangana bildinina tsy amin'ny antony zany ny anompontsika an'Andriamanitra. Kaina niala teo anatrehan'Andriamanitra nanangana cité fa tsy trano nefa tsisy fanatrehan'Andriamanitra. Zao tontolo zao azo ananana tsy misy Andriamanitra. Noho izany aza mentehitra amin'izao tontolo zao tsy misy Andriamanitra hoe any ny lalana heveranao fa azahoana ny zavatra rehetra. Mety misy témoignage ray sy roa sy telo amin'izay fanampian'Andriamanitra naty vahaolana nairana ny olona mba hanantona azy fa jereo fa tsy mahavoatahiry ny fiainam-panahinao fiantehiranao amin'Andriamanitra amin'ny zavatra hainy atao sy ananana. Tsy midika akory zany hoe tsy ankina sy hivavaka amin'Andriamanitra ianao fa zavely zany ny antony fa raha vao zany ny antony dia zay ny anantona anao ampiantona anao tsy androso ara-panahy anakaiky azy. Tsy midika akory zany hoe tsy toy hivavaka ao marary tsoa ve zany pasteur ireo zavatra hitra nomen'Andriamanitra atsika atao mipratike azy na amin'ny évangélisation na zavatra ohatr'izany fa zao ataovy azo antoka fotsiny
fa na misy zany na tsy misy zany tsy miova amin'ny fiainam-panahinao satria tsy amin'izany ny antony anatenanao an'Andriamanitra fa raha ho avy Jesosy na misy botifotsy na tsisy botifotsy. Alleluia. Farany misy tenin' Jesosy eo amin'ny Jaona 11 fa lany bateria moa ny telefonako amin'le tsy afaka ny charge. Vetivety pasteur 11:9 iarahantsika vakiana kely iny so mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Jesosy namaly hoe tsy 12 ve ny ora amin'ray andro raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafotoana izy fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Dia Efesianina miresaka momba ny fahatezerana ozy izy ny tenin'Andriamanitra ato zava-toboko. Efesianina 4:7 mbola fitohizan'le nala vony Mosesy mora tezitra taoriana fitokanana zay tsy tokony halavy ny olona manana ny fanahy avy mitokana naran Jesosy ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nantsina tombo-kasehanareo ho amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana. Tsy mety mitohy ity. Inona ny toena zavatako fa tsy mety mitohy le sy ny fitenenan-dratsy sy ny lolo-po rehetra. Aoka samy malemy fanahy amin'ny namany avy ka hifampiantra sy famela heloka tahaka namelan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Resaka pratika pasteur no ataoko hoe marana anazy satria mandeha le fotoana antsika rapitsy mbola hiaraka ihany moa. Pasteur zany tsy mety tafotoana mihitsy na hoe tsy mera tezitra tiako tenena dia zay pratika le izy tsika pasteur iny tena misehatra satria ianao zany eo mason'ny mpino sy ny fiangonana dia ianao mahay zavatra rehetra ianao zany. Zay ny fanantenan'ny mpino zay hoe tokony ho hainao daholo ny zavatra rehetra. Dia misy zavatra be dia nefa mifamafao anatin'le fifampitondrana eo amin'le hoe ray aman-dreny am-pinoana ny pasteur dia mitaiza ny ondry na ny mpino. Dia ao anatin'izay le fiarahamonim-piangonana zay tena misy zavatra manafotoana pasteur. Indray misy zavatra tena mahasorena, indray misy zavatra mahatezitra. Nefa rehefa tena zohina zany ny olona manana communion dia olona tsy mety tafotoana, olona tsy mora sorena, olona tsy mora lagy, olona tsy mora tezitra. Dia nefa tsy hoe le fiangonana ny ova lasa tsy manafotoana. Ary ataontsika hoe ny fiangonantsika ireo zao ohatra voaforme daholo ny olona rehetra tsisy manafotoana intsony, misy olona vaovao tonga avy any. Oui, mitondra avy any izy miaraka amin'ny mahazatra anazy tonga izy anafotoana. Inona le pratika pasteur avy amin'le hoe fiombonana amin'Andriamanitra mba tsy ho resy eo amin'izay satria tena za zao reko hoe ohatra avy mitokana be ana dia renao mihitsy hoe any Antananarivo ohatra embouteillage manao ny ataony ny sarety sy ny skotera very le communion rangaty. Za moa zany zavatra antranga indray mandeha tena zavatra tsirariny amin'ny lalam-pifamovozana klaksona tena zay mahatsara le maty klaksona sekolo faneritretena sy mifangina raha fandeferana klaksona pepepepepe na andalo olona anankiray pisy pastera sady menatra n'le olona menatra ny tompo hoe nao pasteur nefa tsy mahafeny tempéramentnao anatina embouteillage dia miklaksona sy sorena le fahasorenana raisonnable satria ianao manaraka lalàna fa le olona tsy manaraka lalàna. Nefa rehefa jerevantsika ny zavatra tenenin Jesosy tena tsy mahazo ny rariny mihitsy pastera sorena. Eny tompoko. Eny pasteur. Rehefa feno anatintsika ny fanahy masina dia manam-pahefana ny fanahy masina hitondrantsika aneo ny fahafenoan'i Jesosy satria Jesosy le olombelona tanteraka eo ankavanan'iray solotenantsika mifona ao antsika. Isika olombelona nofamandrà eto an-tany manana an' Jesosy sy manana ny fanahiny ato anatintsika. Misy échange zany tokony ho fantatsika entre antsika sy Jesosy isan'andro. Zay ny antony vavaka. Ny vavaka dia miseho amin'ny endrika anankiroa.
ny fananantsika etaeta maneho ny ao anatytsika tsy mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoentintsika eo anatrehany. Iny le etaeta ny aina ny fahatanterahany. Tsika aloha zany raha tsy manaiky hoe tokony ho tanteraka tsika dia tsy mety mihitsy le izy. Satria misy fotoana ianao temiteny hoe nofy ihany, aiza koa pastera misy an'izany. Ny fahatanterantsika tsy midika hoe zay ny hitondra antsika any an-danitra, tsy noho ny nataonao fa noho ny fahasoavany. Fa ny famalianao ny antsony ao anatin'le fahatanterahana mifanaraka amin'le fahatanterahany izay nidinany ao anatinao tamin'ny alalan'ny fanamasina kosa no anehoana fa manaiky no hamasininy ianao sy manamasina azy. Manamasina azy. Dia ao anatin'iny le etaetapontsika mifandraika amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika foana hoe tompo tiako no hiaina amin'ny sitraponao, hiaina amin'ny fahatanteranao. Jesosy ny teny oko nareo tanteraka tahaka amin'ny fahatanteranareo zay ny an-danitra. Noho izany ny olombelona anankiray afaka hiaina amin'ny fahatanterahana tsy avy aminy fa avy amin'ny alalan'ny fisiany fanan'Andriamanitra ao aminy. Dia rehefa mangetaheta ianao dia hovain'Andriamanitra. Le fanovan'Andriamanitra anao tsy ezaka fa mifanekenao fotsiny ao anatin'ny fo ampiasa safidy angetaheta mba afan'Andriamanitra manovanao. Ianao ve tsy mahatsapa pasteur fa misy zavatra nahazatra anao hatramin'izay fa manomboka tsy tianao intsony zao, ary tsy fantatra hoe tamin'ny fotoana inona no nanesoran'Andriamanitra azy, satria efa nanomboka ianao nanapahatsapana ny tsy fihetezany iny toetra iny dia nangetaheta mba ialany iny ao anatinao. Dia ohatr'izay mihitsy ny fahafahanao mentsika amin'ny fanamasina mba hahatonga ny ao anatsika ho iray amin'ny fanamasina sy ny fomba fitenitsika sy ny fanambarantsika ho iray amin'ny fanamasina arak'izay lazain'i Paoly hoe teny iray amin'ny fanamasina. Dia zay ny manambara fa zanak'Andriamanitra tsika. Dia iny zany le fijoroana ho zanak'Andriamanitra tia ny tenin'Andriamanitra lazainy eo. Tsy mora tafotoana ianao, tsy hoe eo ianao vao hiady hoe tena tsy tokony tafotoana eto miady be, fa renao mihitsy any anatinao any vokatry le vavaka nasandratrao tamin'le etaeta hiaina ny fahatanterahana hoe ny sorony tso ao anatin'le tsony ianao. Dia renao hoe hoay eo ary toniova zany. Dia na tsy ianao ny ampahafantarina azy fa ny olona no miteny hoe raha ianao taloha iny dia zay no vao tonga saina tokoa moa za ohatra zany taloha, satria efa olom-baovao ianao. Itsika anie tsy hoe olona miezaky ny ho tsara fa tsika manompo Andriamanitra tsara ary manana ny fahafenony ao anatsika. Zay le grasy, zay le tena fahasoavana marina, fahasoavana ny namonjeny atsika tsy no nataontsika fa noho izay nataon'i Jesosy ho atsika. Noho izany ny fampidirana atsika ao anatin'ny tontolo-pamonjena izay nataony dia vokatr' izay ny aretana ho atsika. Fa isika ho ampakarina kosa dia mila miaina zay fiainana efa vaovao ao aminy ny alantsika le fiainana taloha. Zay le raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha, iny tonga vaovao rao. Ny alalana zany fa zanak'Andriamanitra ianao dia raha mpagalatra ianao taloha tsy mangalatra intsony ianao, tsy mandainga intsony, tsy hoe mora mikolokolo satria zay nefa ritma misy hoe tsy maintsy mena kely ny arivo mananina fa na tsisy ninina raha tsy maninona fa za tsy hamadika an'Andriamanitra za satria renao fa ny asatrakasabedina goara lafaoro ny tambony fa ny anao tsy zany fa mbola grasy. Zay le grasy hoe nisy fotoana ianao niodina fa mbola miandry ianao amin'ny tsy fanamelohana Jesosy fa mba miandry ny iverenanao oka tsy hiantetra loatra amin'ny hoe ilalao an'Andriamanitra sy ampandefitra azy amin'ny zavatra mankarary azy, satria na tiana tsy tiana mankarary an'Andriamanitra amin'ny fahotana ny beba mba afan'Andriamanitra manomboka zava-baovao. Fa misy zavatra tsy asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray tsy mangetaheta azy sy vonona anao sitrapony. Noho izany zay le fiombonana voalohany rehefa tanteraka izay pasteur dia lasa ao anatinao fonena. Ny amin'ny azo fijaliana Jesosy dia honena mijery an'le olona miteniteny foana hoe tsy mamelany elony fa tsy fa rangabe volom-bava be tena efa feno taona be iny ve manindrona ny lany voanao dia lazainao fa tsy mahafantatra zay tokony ataony fa alohan'i Jesosy. Honena mahita olona mahalala ny tokony ataony everiny fa tsy mahafantatra mba hiarova mba hahatonga ny fony tsy halotsy satria efa tonga ny fotoana farany tsy maintsy hiaretany. Manana tanjona izy ny hoakavanany ray. Tsika anie raha vao misaina amin'ny mandrakizay dia miova ho azy. Miova ho atsika raha misaina mandrakizay. Eny pasteur? Vete tompoko. Satra tompokona amin'ny fitenena. Mba misy fanontaniana kely izy ity izy sy tadidiko le toko sy andiny fa ohatrany amin'ny Romana le izy Paoly ny teny an'izao teny zao hoe ato anatrika ihany ozy izy ny hanao ny tsara fa matetika sy lay sara eritreretiko no tanteraka fa lay ratsy izay tsy tiako.
dia ilay ratsy izay sy tiany io ve fanontaniana mety hoe karazana hoe fanontaniana izy ty hoe ilay ratsy izay sy tiany io ve mety hoe ara-panahy ve io ara-nofo ve io zany hoe mety hoe izy no manatanteraka azy sa olona hafa no manatanteraka ny zava-dratsy izay sy tiany aminy sa izy satana saotra ataoko zay loatra mety mba eny pasteur misaotra nametraka amin'ny fanontaniana ny olombelona dia mizara telo fanahy aina vatana ao amin'ny fanahin'ny olona no miombona alleloia ao amin'ny fanahy zany a isika dia nandray famonjena amin'ny alalan'ny fandraisantsika an' Jesosy zay no mahatonga antsika témoin an' Jesosy Jesosy ny olona tanteraka sady Andriamanitra mila manaiky tsika fa Andriamanitra izy sady olona midina ao anatintsika ary amin'ny alalan'ny tenan'i Jesosy zay nandresy ny fahafatesana tamin'ny fitsanganany taoriny fitsanganany mahatonga ny Kristy ho ao anatintsika tamin'ny fahateram-baovao no Jesosy ao anatintsika ny mahatonga ny fanamasina ao anatintsika fa tsika tsy fantatr'Andriamanitra raha tsy misy an' Jesosy zay ny fototry ny fanavotana sy famonjena dia rehefa ao anatintsika zany ny fanahin' Jesosy tsy natsangana amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy fa tamin'ny fanahy fahamasinana rehefa hitan'Andriamanitra fa nafeno ny fipetra-pahamasinana nananany nofo anankiray atao hoe Jesosy dia natsangany tamin'ny maty ary zay no mahatonga azy ho modely eo kavanany iray représentant et ambassadeur ny olombelona rehetra eo kavanany iray Jesosy amin'Andriamanitra tonga nofo azy mba hahafahany mamonjy nofo rehetra manana fahalemeny eto ambonin'ny tany dia isika fanahy anankiray mahaleo tena manana ny maizy antsika ny aina sy ny vatantsika dia isika rehefa nanota dia lasa mahazo aina nofo amin'ny zavatra tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia misy ny atao hoe fahazarana eo amin'ny nofo dia ilay fahazarana eo amin'ny nofo iny no mitona antsika tsy misy nampianatra ny zaza andainga fa rehefa le bebe izy dia mandainga ho azy eny satria le natiorany nofo zany no mitondra an'le aina ao anatin'le fahazarana zay tsy nampianarina fa nilovaintsika tamin'ny Adama ao a dia rehefa ela ny ainantsika an'iny taontsika hoe 30 taontsika dia teontsika vao nandray an'i Jesosy dia iny nofo iny zany mbola zatra miaina ao anatin'le izy le ainao mahita fianao fahotana mijangajanga mangalana faly ianao le nataoko nalala ny anarako mihitsy fa tsy ny anaran'i Jesosy ohatroatra zany le fomba fiainantsika rehefa mbola ao amin'le nofo dia Paoly natsapan'iny teo vavadin'ny Damaskosy izy niona tamin'i Jesosy taorin'le fiovana tena enjana be le change le fanovana fa mbola nisy nofo tao dia Romana 7 izay raha tsy diso fa manambara n'izay zavatra nilazain-drahalahy zay dia nitaraina izy nitaraina zany le fanahin'i Paoly satria tsy te hiaina n'le fahazarany teo amin'ny nofo fa le ainy zany manomboka makafy an'le fitondran'Andriamanitra azy nefa reny fa mavesatra eo amin'ny nofo izy dia manomboka miady ny ainy Paoly sy ny nofony tian'Andriamanitra azo aina ny fanahy ao amin'ny Paoly fa tsy tian'Andriamanitra azo aina ny nofo apidina n'le aina ao ambany dia nitaraina amin'izay le fanahy ny teny hoe le aina ny teny hoe tsy ny tsara zay sitrako no vitako fa ny ratsy zay tsy sitrako raha ny ato anatiko dia manam-paniriana anao ny tsara fa le fahatsarana ao izy tsy tanterako fa le faharatsiana zay tsy tiako no ataoko fa raha fa ratsy ny aloha zany tsy maty fanahy izy fa fatany hoe tsy mety ny ataony point tsara be zay velona raha-panahy izy tsy maty fanahy izy zany hoe manome zany ny témoin ohatrany rehefa migazoana dia mirehitra menamena mirehitra le témoin midika hoe misy indisy fa tokony ho fenona le izy dia ohatr'izay zany ny ao anatin'ny Paoly reny Paoly zany hoe le ainy zany tsy mahazo aina tsony ao anatiny ny ota dia rehefa nytoy io azadino amin'izay reny Paoly amin'izay fa afaka izy azadino zay a Galatiana 2:20 inona ny tenenina tsy zatsony amin'izay velona fa resy amin'izay Kristy amin'izay velona atao anatiko zany hoe tonga tany amin'le perfection tany amin'le fahataterahana ihany izy midika zany fa tsy hoe miezaka tsika ny ho tsara fa mamela amin'ny fomba tsotritsika ny fanamasina hiasa rehefa fantatsika ny tsy mety mba hanampian'Andriamanitra tsika hiaina amin'ny fahafenon'ny fetezany sitrapo dia amin'izay fotoan'izay tsy rentsika akory hoe miaina ao anatin'le izy sika hoe efa tanteraka zany mampriarenao zay raha zay fantatrao efa henonao hoe efa tsy mandanga antsony tsy zay le izy fa lasa fiainana normal zany fa tsy tokony ampirere fa zany norme ho an'ny olona akarina
norma ho an'ny olona karina mba fantatreo fa ny alalan'i jesosy atsika tsy nampiasany atsika fa tsika mihaino sitrapony donc quelque part azadino ao anatin'ny fahasoavana ny fahasoavana dia mitahiry atsika mba tonga atsika ho karazan'olona iaina sitrapony tena io sitrapony io iainana ny sarobidy amin'andriamanitra mihoatra no fampiasany atsika misaotra pasteur mety mbola misy manana fanontaniana ve tompoko amaraparana antsika an'ity fotoana ny rahantsika marain'ity mahakasika ny zavatra andresahany na mety misy fanontaniana koa famatotra an'izay fa mety tsy voaresaka teto tamin'ity marain'ity nefa koa mety ho valiany tompo ao anatin'ny seminaira rapitso amin'ny thème izay omen'Andriamanitra. Raha tsy misy dia tonga dia ay zafady pasteur ohatrany tsy maintsy manantona kely aty pasteur satria mbola amboarina kely le micro zafady indrindra pasteur. Le resaka teo zany le hoe ohatrany hoe le communion zany no tena fototra n'le antso dia mikorinao daholo ny zavatra rehetrarehetra dia Jesosy moa rehefa nitokana ny fahatianina dia nisy communion koa zany dia le problématique an'resan'ny pasteur teo tsina le hoe rehefa manao communion anao dia mivoaka daholo le nofo rehetrarehetra dia Jesosy koa hoe le tamin'le nitokana izy tena tany efitra dia hoe niaraka tamin'ny bibidia zany hoe le ao amin'ny latin'le le communion amin'Andriamanitra mihitsy zany no mamoaka lay nofo adversaire-ny tena ave zany ny tena marina dia amin'ino an'ino ny andresena anazy tena zay pasteur zay mihitsy arakaraky ny anatonantsika arakaraky ny anatonantsika arakaraky ny anatonantsika sy alalantsika n'Andriamanitra anaty communion mamoaka an'le nofo so karazana toetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tokony horeseny amin'ny alalan'ny fahitantsika an'le izy so zany izy exposé mba horesena satria le fandresena tiany Jesosy iainantsika voalohany tsy ny fandresentsika ny devoly zay ny ivelany eny fa ny fandresentsika ny nofo aloha tsika mandresy an'le nofo zay efa babony satana hatramin'ny voalohany satana tsy nona rehefa miditra ny fiainan'ny olona tsy mahakasika ny fananao izy tsy mahakasika ny ainao izy feo amin'le resiny ihany no tia ny andresenanao teo amin'ny nofo iadama ny tratra dia eo foana izy miditra isan'andro zay no mahatonga ny fakapanahy tsy zavatra ara-panahy no hitondrany fa zavatra besoin eo amin'ny nofo daholo zany hoe eo amin'ny nofo zay ilain'ny nofo sy zay mahafinaritra ny nofo zay zavatra zay mila fantatsika tsara fa fitaky ny devoly zay ary mila fantaritsika zay na amin'izay zavatra rehetra hitondran'Andriamanitra na amin'ny fanompoantsika n'Andriamanitra amin'ny ankapobeny iandrasantsika ny fiverenany mitomboka setsy nefa ho fanamasina dia izy mbola niteny zay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy oka hiala amin'ny ratsy satria ho avy ny Matteo 7 anao rapport amin'izay rehefa aveo hiakatra dia anamary teny ianao efa nanao asa goavana efa nanao an'ity non zay manao amin'ke tokotoko hitry ny fanjakany lanitra fa zay manao sitrapony raiky zay ny an-danitra maro amin'izany ny teny efa namoaka demini amin'ny anaranao zay mpanao délivrance anie zany efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay efa tena olona ampiasain'Andriamanitra goavana zany fa sisy mialamoka nareo mpanao meloka fa tsy fantatra akory nareo dia taizarany tsy nalalany azy nefa nampiasa ny anarany zay le hoe aza manaiky ho fitahany fampiasan'Andriamanitra fa tsy voatery ampiasainy dia fantany fa mila mijoro ao anatin'ny fahatokiana fotsiny hoe manaiky eo ambany fitarihany satria zay manaiky ho fenony no tarihany iaina amin'ny sitrapony mba ho fantany amin'ny fotoam-piverenany io le tomboka sena metrany ao fanahy ampakarinatsika amin'ny fotoana iverenany tahiny Jesosy indrindra tompo saotra tompoko dia misy zavatra manerana ny saiko mihitsy zao dia fampianarana amin'izao tatsirabe moa zany zao dia mandray séminaire conférence isan-karazana dia misy le fampianarana fantatsika le hoe ny famonjena dia tsy mety very famonjena tsy mety very rehefa voavonjy ny ray mandeha dia voavonjy mandrakizay dia indray andro nanontany le paster ny zarany mihitsy dia hoe
raha ohatra zany mijangajanga fa ka tratra miaraka amin'le vehivavy tsy vadiny mihitsy le lehilahy mpino zany le vehivavy tsy mpino tonga tapoka ny tompo na maty tapoko reo vavonjy sa tsy vavonjy vavonjy ozy tozaka to ohatra ny anahirana zany fampianarana zany fa matoa dia tsisy ho ny miembotra zay keo tsisy ny miembotra fa matoa miembotra ampino a tsy nandray an' Jesosy mihitsy izy dia le Matteo 7:21 le hoe tombokotomboko no voay zay dia tsy ohatry Jesosy tsy fantako anareo zany hoe tsy fantatry ny tompo fa hatramin'izay ka zay fampianarany tsy te hanona le nivian'le hoe tsy mety very moa fa ahoana zay zavatra zay satria tena misy mivoy an'izany mihitsy amin'izao tsika zao tsy mety very amin'ny famonjena tsisy marombaka ny ampelantanako Jesosy nefa mety le mpino mihitsy mialo ampelantanana tsy fantako aloha ahoana mahatonga an'izany Paoly apôstôly niteny anatina teny zay hoe azonona ozy izy ny fiainana mandrakizay dikany hoe azonona ohatrany hoe zavatra eo an-tanana dia tsy jerena fotsiny satria ny tananao mety manao an'izao dia raha manao an'izao tampoka le izy dia votsitra sa tsy votsitra le izy votsitra le izy dia tsy Andriamanitra ny miazona an'ilay izy eo an-tananao fa Andriamanitra ny nanome an'ilay izy eo an-tananao efa ngeza be satria ianao koa tsy ahita n'iny tsy ianao no mahita famonjena fa Andriamanitra ny manao ilay famonjena mitondra an'ilay izy eo aminao fa ny anjaranao azony dika ny azony a fikiro fa afaky ny hovotsitra tehirizo fa afaky ny overy lozany rehetra zany fampianarana zany farak'izay loza zany satria ny antony fijangajangana eny na tonga an' Jesosy ny antona teo amin'ny hazo fijaliana satria mijangajanga ny zanak'olombelona le antony ny entonan' Jesosy indray zany no iveloman'le misitraka an'le izy ohatrany hoe ty ramose ty a nangalatra koa dia miteny Jesosy zany nanao an'le izy favitsora izy dia lasa izy a tiana indray mbola ataony mbola mangalatra koa indray izy nefa efa zay no namonjena azy misy olona zay nyteny tamiko hoe méthodinay ozy izy rehefa mitoro filazantsara dia makeny ambara dia makamaka kely miaraka amin'ny zalahy tsy mampastera fa maka kely a jereko ohatr'izao tsara izy ary ahoana ny évangélisation ny amin'ny mpivarotena ataony rahalahy mananonanina kely koa ve zao sa ahoana mahitsy be paster zany nofo tsy afaka le izy nofo tsy afaka daholo mahatonga an'le hoe raha ny Kristy ary tovaiko nofo tsy afaka daholo reny satria mbola te hisotro ny akanjo ny Elisany rongony fotsy madio rongony nanaovana fa tsy rongony mifohana nofo tsy afaka daholo le fampiasana tenin'Andriamanitra anamarina tena ndao tsika metraka fanontaniana re Jesosy ve mitolere fijangajangana Abrahama ary nampiasaiko efa saiko verana Abrahama fandao resantsika eto dia mivantana efa saiko verana iny rangahy iny tokony hisaotra an'Andriamanitra iny rangahy fa tsy verana fa saiko verana iny ary Solomona ne ty zavatra ty reto mety tsy any an-danitra ne Solomona andraso aloha fa ametraka tsika tsy mahafantatra zao fa ampisaina kely fotsiny aho hoe vadinao arivo dia ianao miteny fa an Jehovah ianao manimba zavatra zany Jehovah zany Andriamanitra ve zany tena hoe mitolere anao ve anambady maro ve teo izy Jesosy vao mipaty fotsiny tonga dia klasy mijanga ianao zany sendra mivoaka ny séminaire misy olona maroroka sendra mandaloka sendra tafatodika any maso midadapasy dia efa manoratra ny anjely hoe avy nanao séminaire izy dia efa nijangajanga ianao amin'io zany tsy ny consomme akory zany ny fampianarany Jesosy mivantana tsy mandalo apôstôly tandremana fa mifamonjena voaray indray mandeha mety ho votsitra mety ho very andraikitry ny mpino no miazona ny fiainana mandrakizay voarainy ahoana ny azonana an'izay miady ao amin'ny nofo ianao miady ao amin'ny fanahy ianao mandresy ny nofonao isanandro ny antony
le resinao androany io mety mandavanao rapitso raha vao tsy miambiny ianao rapitso dia mifantany napetraka dia hoe fa oviana ary ty ady ty pastera ny tapitra rehefa hiveriny Jesosy eny amin'ny rao any lanitra fa raha mbola tsy miverina izy dia miatrika tsika inona ny antoka fa handresy ianao satria Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana nanaiko ho faty ho resy eo amin'ny toeranao mba ho ianao tsy ho resy intsony fa ianao ho mpandresy mandrakizay tsy mokondoha no andresena fa hazaran-dratsy verina masika be hoe afaka roapolo taonao rehefa tena le efa olona be efa super apôstôly be verina tamikiny satria tsy mokondoha no andresenao an'iny fa mifanananao fahatsapana any anaty hoe wow Jesosy namonjy ahy Jesosy manafaka ay moa izy ny teny fa afaka mitovy aminy aho Jesosy tsy nikoty amin'ny Maria Jesosy tsy nijery vilana amin'ny Maria tsy fitombenan'ny Maria nijereny Jesosy fa mifanahy novonjena za koa ke zany afaka manana an'izany fomba fijery zany zay tsy nananany Abrahama nijery ny mpiasany zay tsy nananany Jakoba nijery ny mpiasan'ny vadiny reny zany a fa Andriamanitra miafy be araka ny fitenin'ny pasteur zay hoe reo aloha misy dia reo aloha no ampiasaina fa tsy hoe reo ny tsara reo zany aloha misy fa rehefa tonga Jesosy dia izy le tanteraka tena nety be tamin'Andriamanitra dia manomboka eo amin'izay no hazavainy Jesosy hoe ty zavatra ty hafanampo avy amin'ny Moïse fa ty le tena nampitaina taminy zany hoe ny Baiboly zany misy hafanampon'olombelona tafiditra ilana amin'ny fiombonana amin'ny Jesosy mba hidisernenao hoe tsy Jesosy no teny an'ity ozy izy Paoly indray mandeha ty ozy izy fievotro na ianao zany Paoly zao miteny hoe raha antiky dia tsy tokony hisy anambady tsony ka raha tsisy anambady tsony dia tsisy olona tsony zany eto ambony tany fa hevotro Paoly zay isorana ny tompo ny fievina mety efa ny zavatra lalovany koa tonga amin'izany izy fa fieviny zany fa misy olona eto tsy nantsona ho amin'izay fa nantsona anambady ianao ny antony vao misy vehivavy mandalo dia mitodika ianao natao anambady ianao zany koa fa tsy aritra be hoe tena communion be amin'ny tompo fotokanina be telo volana nefa masonao mivilana re amin'le tana manambady dia mifantoha amin'izay nomen'Andriamanitra ny hoe dia aza vilivily amin'ny maso manjary lasy anoto ianao dia ho very ny fahotanana eny mahavery fa tsy le hoe tena zay amin'izay mahatonga le hoe tandremana reto amin'ny fampianarana fa le olona tonga avany mety tonga dia zao ny teneny tsy fantatra le olona fa tonga avany dia zao mety ataony hoe ia voninahitro n'Andriamanitra fa manana télé 20 zay eraky Afrika dia efa maheno an'izany dia manana télé satellite zay 50 manera-tany ny fampianarana ataonay dia ho voninahitro dia sy voninahitro ny tompo ampanenkenanao io ho voninahitro ny tompo tena namanginy Jesosy ampanenkenanao io ampanenkenanao zany dia zavatra teneny eo ny fampianaranay dia amin'ny fitem-pirenena maro be dia be makasika olona asiana kely vidéo misy olona mitomamy io koa ampanenkenanao dolo zany rehetra zany vitsy zay famonjena tsy very mihitsiny raha zay ianao mailo zany ve zavatra tenenina dia hoaiza dolo zany reny amin'ny sary be dia be reny hoaiza dolo zany le olona mandrehan'le radio sy télé ataony tsy maintsy miofotsika tsy maintsy ahitsy tsy maintsy bedesina tsy maintsy anarina raha vao vita ny fotoana anankiray ohatrany tsy nahazo azo ianao tsy niona ianao zany hoe vita ny fampianarana dia ho lasa lavitra ianao aniry ny volonao ohatrany faniry ny volonao ny volanao dia ohatry le mahafinaritra dalo dia ho salama foana ianao tsy ho faty mihitsy ianao avy eo nefa maty any le olona avy eo dia ahoana zany koa tsy ho faty mihitsy ianao tsisy fantsiana tsisy hoe ianao mora tezitra io mba aza mora tezitra tsisy an'izany aka ny pastera manana droit ny ho tezitra ay fa izy ianao manana droit ho tezitra dia ny mpino tsy mahazo tezitra ianao ka tsy mahazo masika ianao dre araka ny tenin' Jesosy hoe tsy piasanao reo izy zanako reo ka mila mitandrina be tsika pasteur sao dia lasa masikitsika fa ny pasteur masika very famonjena tsy maintsy pasteur zamoro lovy feno fitiavana madio tonga dia hitsitsika eto daholo fa veriny oreto very ny pasteur manao sipa zany angamba faran'izay mahitsy indrindra zay very ny pasteur manao sipa
Pasteur azo atao an'izany fa izy zany mazaka stady io stady io anao sipa daholo zay no hitaniko zay le olona mitarikako fa le hoe tandremo masonao mifantona amin'ny vadinao inona ty manano ty be vitsy kely mpanaraka an'ireny a Jesosy koa ny teny hoe mahereza rondro vitsy o Jesosy Alléluia zafady pasteur fa zay nga mambazava le izy dia mino fa aheritsika anatin'izany a tehirizy fampianarana voarainao aza sodoka mety mandeha sarety le pasteur fahamarinina ny tenenina raiso mety 4 miaraka amin'ny garde de corps tsy izy garde de corps nareo dia manao taimbava tsy zay tsy any le izy fa tsy any amin'ny firentena ivelany fa any amin'le teny tsika zany afaka miaina hoe ndre fa ny message mivoaka any amin'ny vavany tonga zay tokony fantatrao zay dia tokony midiserne ianao rehefa tsy izy dia tsy izy tsy afaka safosafotsika hoe ny tena problema zany dia zao hoe le message disy dia mody any amin'ny farany hoe raisy Jesosy tianao misy kely an'izay any amin'ny farany dia ianao sodoka ianao tian'i Jesosy tena avy amin'ny Jesosy mody asiny Jesosy fa tsisy Jesosy le mody asiny fa tsisy ianao tokony mahafantatra zavatra nitoriany teo tena tsy manintsy ny olona ao anary zany tahintsika tsy mahazo masika pasteur a beditsika raha vao masika tsy mahazo masika dia hoana pasteur tena le pino ane pasteur te zao tsy mahazo masika ianao malemy fanahy mianatra miteny malefaka mianatra mengavy tandray tsy haitsika pasteur tsony zany za pasteur miteny aminao ataovy zao ka olona ane io manana an Jesosy anki olona io iangavy izy raha mba mety tompoko afaka mba ataonao fe zao ianao nefa pasteur malemy fanahy dia tsy atao ny sitraponao dia sorena ianao malemy fanahy tainy Jesosy malemy fanahy daholo tsika tsy angano tanantsika hoe merci fantenana faharoa zay taolapifika amin'izao taolapifika be rehefa namaky baiboly katolika ako 1 Corinthiens non 1 Timothée 3:2 sy 1 Timothée 3:12 dia ambarany ao hoe ny mpitandrina ny azy moa zany hoe ny évêque dia ny diakra verset 12 le diakra mantsy dia manambady indray mandeha ihany zany raha azo eto amin'ny teleto zany manambady indray mandeha ihany ozy izy amin'ny androm-piainana zany dia namaky koa amin'ny baiboly amin'ny teny anglisy indray mandeha zay dia hoe married once only indray mandeha ihany rehefa maty zany dia zay mivita ho an'ny mpino 1 Corinthiens 7 ny hoe rehefa maty dia mahazo manambady indray fa ao amin'ny tompo ihany fa ho an'le manao asana pastera mihitsy na diakona ozy dia manambady indray mandeha ihany to za hoe ohatra no betsaka ny raraka koatra n'le mampirafy moa zany iny efa rofina amin'ny sobika iny fa ato amin'le baiboly katolika io zany na baiboly teny anglisy zay anankiray zay zay new version zay tsisy idiran'ny katolika ilay anankiray zany hoe alohan'ny anaovana pastera mihitsy ana diakona dia mandiny aloha fa indray mandeha manambady zay zany rety ka namaty aza dia mipetraka tsy manambady tsony indray mandeha manambady ihany taolapifika zany maty raha mbola misy famindrapo angambana amin'ny maha-olona anahiko hoe maty dia napakatra anankiray famindrapo zay fa ny sasany mbola velona eo dia elany dia maka anankiray izy dia zay teny excuse-ny eo hoe ka tsy mety amin'ny fanompoko iny na inao an'izay mantsy tsy mety amin'ny fanompoko ny ministera koa izy io ka sy lokony ity fa ty mety amin'ny fanompoko
anao nyterenana nanambady aniny tsy niterenana anao nanambady aniny ka eo zany malasa ny saiko hoe tena le maty vady ao mbola misy famindra-po zany fa le zalahy mbola velona dia efa maka anankiray indray ka io nge le nytenen'ny pasteur jao teo hoe fanompona atao ihany nefa ary ambadika ary fa enjana be am'izao eto Madagasikara rasahako ary mety zay mampahatra ty Madagasikara ty fa tsy idiran'ny mpifilohan'ny repoblika fa aty amintsika piny mihitsy ny olo zay nantsony aminarako aty amintsika mihitsy no vahaolona ny firenena de aza miteny koa aloha hoe ny sinoa raha tsy mivavaka maninona zao miakatra zay moa samy miasa daholo hoe mahazo vola foana izy fa miasa le ho any an-danitra ny zava-dehibe ka zany aloha tena tantara izy sujet nirasako zay a fa voasoratra zany ary baiboly katolika misy fahamarinana akoatran'izay ny foronina misy ndraindray misy texte somary makabe sy ny namana zay aloha fa de saintsaina zay makasitraka teoko makasitraka mamazana zany ia misaotrana ame fanontaniana le fampianarana nyresan'ny pasteur John teo a tamin'ny 1982 zany no nianatra an'izy iny le hoe rehefa ny olona rehefa tena voavonjy a de tsy very intsony fa rehefa nanadiady za aloha tsy resy lahatra tamin'le izy hatramin'ny voalohany fianarana antsoratra mihitsy no nataonay tamin'iny fa rehefa nanadiady an'le fiavian'le fampianarana koa de avany États-Unis le izy zay azafady avany États-Unis le izy ka azafady raha manonona fiangonana fa za ohatran'ny tsotra be rehefa miresaka de ohatran'ny raindray tsy zakan'ny olona any batista biblika le izy de rehefa nisy missionnaire batista tonga taty tamin'ny manaraka de nanontaniako an'iny asa ohatrany hoe mba nijoro angamba le missionnaire de zao no nataon'io missionnaire io ny pasteur any États-Unis ozy izy a de misy fisaraha-panambadiana anankiray a isan'andro le États-Unis ngeza be ray manontolo mihitsy zany a de io za pasteur amin'inona zareo reo amin'ny batista ozy kanefa ny batista ozy ny matanjaka indrindra any États-Unis ny fifoazam-panahy matanjaka indrindra sy manana fampianarana tsara indrindra dia nisy missionnaire batista tonga tato amin'ny kitato tato Atsimoato de mifampiresaka zay aya tratra koa le missionnaire teto a Madagasikara zany hoe talohany nahatratra azy ny saram-panambinariny mihitsy ny vadiny de naka vehivavy avy any mananjara izy iny sa manakara alohany nanaovany an'izay a de famitahana ny nataony tamiko voafitaka ary raha tsy diso a nanangana asa lehibe ny vady aman-janona lasa nody any États-Unis a nanangan-javatra ngeza be any ambany io missionnaire io itsika ny fahafantarako azy itsika malagasy ny tiako lazaina ohatrany somary tsy haiko hoe amin'le firenena andalam-pandrosoana ve de maivana be koa le fampianarantsika zany hoe be da be ny fampianarana tokony ananatsika tsy ampy fampianarantsika any ka rehefa vahiny no miditra tsy vo contrôle atsika ntsony hoe izy ty vahiny ty de efa nylazain'ny rahalahy teo le satunany fa zao am'izao fotoana zao tena ohatrany mahatsapa mihitsy hoe azafady amin'ity teniko ty a fa ngamotsika tsy afaka hivoatra raha tsy misy vahiny azafady tsika ty amin'ny tontolo fifoazam-panahy zany na hoe fiangonana zandrina fa itsika fahafantarako azy a ohatrany tsy tonga eo amin'le fotoana fifampiainona ny ai mpanompon'Andriamanitra be da be fa misy manana fahasoavantsika fa tsy tafavoaka tsy tafapetraka eo amin'le toerana tokony isy atsika
misy andalatsoratra masina ray neritreretiko hoe vakina teo fa andraso aloha verenako jerena kely ato a ity andalatsoratra masina ray ity zany andraso aloha tsy hitako teo le izy baiboly hafa no nijereko azy teo a misy an'le hoe ny fanompona zay nitondra fahafatesana aza ozy nisy voninahitra korintianina vao nijereko teo le izy fahazavady fa baiboly hafa nijereko azy maika fa fanompona omban'ny fanahy le fanompona omban'ny fanahy tena mandinika an'io foana fa io ihany no afantarana hoe midera evy any mba sinnatsika sa ao anaty ralina tsara fanompona omban'ny fanahy io fahatsapahana io zany ny tokony fampijerevantsika fa ny fanompona tsy omban'ny fanahy masina dia mora ny mamantatra azy hoe ohatran'le olona fotsiny no hita eo fa ny fanompona omban'ny fanahy masina tena lazaiko aminareo fa hafa ary betsaka ny manana azy eto Madagasikara fa tsy tena mety ho tafasondrotra tsy tafapetraka amin'ny toerana tokony hitoerany dia eo foana mahavoafitaka atsika zany amin'ilay hoe le olona vahiny miditra eto amintsika mitondra ny maizy azy eo an-damosiny eo a mitondra ny volany a mitondra ny conviction personnelle-ny a mitondra ny expérience an'izay indraindray ohatrany hoe tsy mety amintsika dia zay mahatonga an'io nefa zana tamintsika nanao fianarana pasteur ohatrany efa nanontaniako kely an'ny tomponandraikitra izy io le mpampianatra fa hoe efa tsy zany tsony fa fanovana ozy lizy ay ve azo ovana ihany azo ovana ihany nanontany mihitsy aho hoe vao nanomboka le fampianarana na rahantsika dia nanao récréation atsika dia za mantsy le mpampianatra hoe fampianarana batiste io entinao io dia zao no natao ahoana no afantaranao zany efa elany ny anarako an'io a fa ireto zavatra reto any tsy naharesy lahatra dia nytany saiko telo izy dia zao no nataony hoe efa tsy zay tsony sy fanovana saotra tompoko ay ve azo ovana ihany zany sa aty amintsika le izy ny novana fa any amin'zareo mbola tsy novana mety ho zay koa io a hoe tsy mety amin'ny toetsaitsika mpanompon'Andriamanitra gasy le izy a dia novana le fomba fitondrana azy taty fa mety any amin'zareo le izy mbola tsy mivo saotra tompoko voalohany aloha tsy manonona anara-piangonantsika na inona fatatsika mba tsy ho sehatra ahafahana voateny moa izy teo zany fa raha mba mety rehefa mamalytsika dia misy fiangonana zay hany mivoy an'izay dia anisany ataoko hoe tonga atao anatiko paraporn'ilay hoe tsy mila ny avy any ivelantsika misy zavatra anankiroa ny fomba fiasan'Andriamanitra na le vokatra avy any ivelany ampidirina na le vokatra avy ao anaty avoaka rehefa marefo azavaiko ka nafanasitranana ny resahako dia miampitany amin'le fampianarantsika rehefa marefo ny finoan'le olona hoentina mambavaka dia ampiny izy avy ety ivelany andray an'le fanasitranana amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana fa rehefa mahafantatra sy me mahafantatra an' Jesosy le mpino dia fanasitranana tonononao le izy mba ho avy ao anatin'le mpino efa avy nandray an' Jesosy no mivoaka le fanasitranana zany hoe raha mbola misy fahosana sy faharefona ataontsika hoe ampinoana dia mampiasa an'le avy any ivelany Andriamanitra manaitra raha hiteny mantsika hoe vitantsika gasy io hoe io aloha tsika hatreto ohatrany tsy vita zany le izy satria tsy gasy manao an'le izy tsy vahiny manao an'le izy fa Jesosy rehefa manomboka me mahafantatra an' Jesosy amin'izay ny pasteur tsiraray avy dia manomboka mianatrantsika tsy le avy any ivelany ampidirina fa le avy ao anaty avoaka amin'izay fotoan'izay tsy fampianarana mety navoaka ny olona avy any anatiny fa le fampianarana navoaka an' Jesosy avy ao anatinao vokatry ny fiombonanao manokana amin'Andriamanitra tsy mivona amin'izay sitrapon'Andriamanitra efa niteneniny Jesosy zay fa raha hitentsika hoe idioranga amin'ny frontière lasa tsy mety zay fa misy équilibre zany ao tokony fantatry ny tsiraray avy ny antony misy zavatra ny apetraka Andriamanitra eny ambavany
mpanompo foana dia andraikitritsika no miaino a mety tsy voatery tonga dia à 100% tsisy raisina daholo fa mety misy azo raisinao a dia zay tokony ho raisina fantatrao fa avy amin'i Jesosy a azonao raisina raha sendra renao moa ohatra mbola marefo ny discernement anao a dia aleo tsy miroboka fa tsy ho hitanao intsony mibisobahan'ilay izy eo mpianonan'ilay izy zay koa fahendrena anankiray a hifanampiana ao anatiny zay miveryntsika amin'izay tenenin' Jesosy foana inona ny tenenin' Jesosy zavatra ny tenenin' Jesosy dia zay mino zay atao batisa no vonjena zay tsy mety mino no hoelohana ny famonjena zay nomeny a maimaim-poana fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy a ozy izy ny Jean 3:16 fatatsika toy izao ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao a nomena ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy ny nahafatesan'i Jesosy a ho an'ny rehetra fa ny nitsanganany a ho an'izay mino azy tafiditra anatin'ny finoanan'i Jesosy le fitehirizana an'le famonjena nataony rehefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fitsangatsangana dia tsy misy fampianarana tandremo izy Jesosy fa ny fampianarana indray no hanafoananareo ny tenin'Andriamanitra fa rehefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny fahotana dia tsy hoe tonga Jesosy namadika tao am-poniny iray lasa hitolere indray fitsangatsangana na halatra na tsy fahamarinana na tsy fahamasinana na zavatra be deaibe ao anatin'izay koa nefa dia tandremana tsy ny fiainam-pahamasinanao no hamonjen'Andriamanitra anao fa ny fanamasinao anatinao no manamasina anao fa ny réaction anao ambadiky ny fanamasinany fanahinao tokony miaina fiainam-pahamasinana automatika ianao satria olo mbonjena dikan'izay a misy style de vie zany andrasan'i Jesosy amintsika zay tsy mitovy mihitsy amin'ny fanaon'izao tontolo izao ry zareo mahazo manao an'izany fa tsika tsiraray avy tonga eto a tsy navelan'i Jesosy a anao an'izany tain'i Jesosy a fikitra amin'i Jesosy tsara tsika fa efa akaiky ny farany reto a fa akaiky ny farany tandremana be dia zay mahatonga antsika diovina mihitsy le karazana fampianarana be deaibe ohatra zao a za zao tena tia mivavaka ao amin'ny marary tena mahafinaritra anahy mampianatra ny tena mahafinaritra moa zany fa aoriana fampianarana dia mivavaka ao amin'ny marary tena mahafinaritra dia ny zavatra nitsian Jesosy dia hoe ny fanasitranana tsy avy amin'ny pouvoir amin'ny pasteur tsy avy amin'ny ositra ao amin'ny pasteur ny finoanao fanasitranana tsy avy amina témoignage mpanasitranana mamelona ny ao anatinao hoe nisy hôpitaly mivanginay zao ny aretina nahazo azy raha etiko ianao misy an'izay ohatran'ilay tamin'izay dia anao koa jereo tsara nefa le hôpitaly mivoaresaka dia le aretina mivoaresaka dia le olona sitrana fa tsisy resaka Jesosy le zany teniko zany misy kely anky any amin'ny farany ka amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tena andrasan'i Jesosy ny fanasitranana ny fiangonana dia satria nokapohana Jesosy point zay fotsiny dikan'izay avy amin'izay niaretan'i Jesosy tokony hampatsiahivina zany a ny zavatra rehetra iaina amin'ny fiangonana amin'izao raha ianao zany miteny hoe sitrana ranabavy amin'ny anaran'i Jesosy vao tamin'ny herinandro izy avy any andafy ny antso dia ohatran'ny nahazo anao mihitsy ny oa nono mihitsy koa narava sitrana izy tamin'izany ianao koa sitrana amin'ny anaran'i Jesosy dia mety sitrana le marary fa mangarika ny tompo satria tsy zay le tia ny anasitranana an'le olona fa tia ny ianao ampatsiaro an'le olona fa nisy niaritra ho azy tamin'ny diakapoka faran'izay marary ianao ary kapohana kely eo efa ohatrana ny fitarenanao fa neny Jesosy tena faran'izay mafy be vokatriny a misy fanasitranana ho an'le olona eo tsika zany ety tsy miresaka efficacité hoe izy nenety tsy any amin'le izy nety zany zao ny resahantsika fa any amin'le hoe inona le tian'Andriamanitra anaovana azy fanoarana faran'izay tsotra re raha miteny zao ny tompo hoe andrahoy ny tsaramaso amin'ny kitay dia ozy ianao ataovy gazy masaka ihany eny any tsy masaka sa tsy masaka le tsaramaso e sady manino pasteur rapide kokoa le amin'ny gazy sady moderna tsy manetroka tsy maloto zay fijerytsika azy fa ozy izy Jesosy anka tsy le izy masaka fa le fomba fanaovana azy ho araka le asaiko ataonao rehefa nyteny hoe kitay dia aza hovaina zavatra hafa rehefa nyteny izy hoe nidiakapoka taminy
dia tsy hovaovaintsika ho zavatra hafa no mahatonga le olona ho sitrana. Jereo ty mosarako ty eto ny herin'Andriamanitra. Mosara ny hitan'le marary. Herin'Andriamanitra ny lasa saintsainina fa tsy Jesosy niaritra. Ao hoe be dia be ny zavatra tsy maintsy ahitsika zany. Menaka koatra zany matetika ny olona rehefa mitazatra menaka dia amenao menaka izy dia any an-trano tsy miantso an' Jesosy tsony izy aiza le menaka pastera ty hoe tsisy communion. Ndreniko niteraka nanaraka safanimpoana anankiray ohatrany hoe mission, ohatrany hoe église na prophète anankiray tamin'izany dia andehanao asa fitorina amin'ny filazantsara tany Tamatavy tamin'izay dia accidenté dia gaga be nefa efa nentina mambavaka foana dia tonga tany Tamatavy izy tsy maty izy fa tonga teo dia ozy hoe reko zany vavaka ho anazy hoe misy sampy miaraka aminy henoko hoe misy sampy ianao reko amin'ny fanafa misy sampy fa inona ingay mama ho manaonao fanafodina ohatr' zany za ozy izy any Jesosy Kristy za vavaka za sarotiny amin'izany ny mpaminaninay tena tsy manao an'izany fa Jesosy ka izy ty misy fampianarana hoe hoeto miaraka aminareo ty bagy ty peratra fa dia tonono ny anaran'le profety zany atsaroana hoe miaraka aminazy sika zavatra mitranga fa profetiza le izy dia tsy hotonogo koa ny anarany dia ozy rehefa ve zao ankehitriny zao tapao hiala aminao iny dia manomboko zao tsy mahazo makantsony ianao mamboly sampiankinana akoatran'Andriamanitra ny fiainanao le profety atononao dia tapao iny dia ty resaky ty tsy hoe zanakao dia makato ianao na anana fa mandana fotsiny jereo zay mampandresy lahatra amin'ny mama ka mampahazo aina amin'ny mama tsara fa misitrapon'Andriamanitra tsara le fiangonana fa nytiako tenenina fotsiny mampiditra zavatra fiankinana akoatran'Andriamanitra dia tsy ahitako an'Andriamanitra ny mila lalana ny adoration ako ny fiakofana takian' Jesosy tsy amin'ny zavatra tsy amin'ny herin'Andriamanitra tsy amin'ny fahaiza-manaon'Andriamanitra tsy amin'ny olona tsy amin'ny fiangonana tsy amin'ny dénomination tsy amin'ny izaniza fa amin'ny Jesosy Kristy tompo rery ihany ny fiankofana amin'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy dia vily le izy satria ozy le profety rehefa neno ny trompetra dia jereo aingana le neny olona iandandra an' Jesosy tena misy zavatra be dia be ohatrany dia ny sarin'io profety io napetraka eo ampovoany eo dia tsy maintsy asiana any an-trano ono hoe ara-monina aminareo fa ho mpaminaninareo any amin'ny testamenta taloha daholo ny sikirina daholo zao karazan-javatra aloko rehetrarehetra zao Andriamanitra efa nanome antsika ny tena izy efa vita amin'ny famonjena iny niverenany mpaminany sy risa iazy mba naniry ny aina amin'ny fiainantsika kina niverenako any azonareo ve le zavatra mitranga aloha zay zavatra ny tenen'Andriamanitra hito amin'ny testamenta taloha fa zavatra tena nylazaina raisina fa raha aloka manondro an'i Kristy ny zavatra rehetra anio ny zavatra ho avy efa tanteraka amin'ny famonjena dia aloha azontsika fa masina ajaintsika fa mpamonjy metsika voninahitra fa hiverina pakatra antsika ary fofombady tena hoe tokana sady marina Jesosy avy any Nazareta no ilayntsika amen sora toko ohatra misy raha anankiray teo safaty pasteur io saika nytany kely pasteur manontany kely hoe Jesosy ihany ve Andriamanitra ihany ve mifanahy masina Jesosy ihany koa ve mifanahy masina saika anytany ahako satria ny olona zany raha tsy manana mifanahy masina dia tsy tafakatra ny an-danitra zany satria mifanahy masina natao hoe tombo-kase dia raha tsy manana an'io zany ny olona dia tsy tafakatra ny an-danitra satria io no ekarana miaraka amin'ny fiangonana fanahy masina solika zany dia le olona tsy manana mifanahy masina zany fa tao anatin'ny fahotana dia nalaina ohatra hoe maty tao anatin'ny ota le olona tao anatin'ny fahotana ohatra hoe fijangajangana teny ratsy nialatra loto ao anatiny dia ho aiza mifanahandreo devoly nakandreo tsy maty tao amin'ny tompo fa nalainy devoly saika mba antany kely raha ohatra izy tsy atao amin'ny tsy maty nanana mifanahy masina fa maty tao anatin'ny fahotana dia iza ny naka azy zay mako le fanontaniana safady indrindra tompoka ao amin'ny soratra masina misy an'izany ao amin'ny ten'Andriamanitra misy an'izany pasteur ny zavatra anankiray tiako fantatra pasteur fotsiny dia zao
voalohany indrindra ny trinité dia maneho ny fiasan'Andriamanitra atateraka amin'ny famonjena ny olombelona. Rehefa Jesosy niteny hoe zasy ny ray ozy izy dia ray ihany. Dia le fanahy masina tsy natao hoe fanahy masina raha tsy nandresy teo amin'ny nofo ny fahamasinan'Andriamanitra rehefa tonga nofo Andriamanitra atao hoe Jesosy Kristy. Dia le anaran'i Jesosy Kristy zany dia anaran'Andriamanitra anona antsika azy eto ambonin'ny tany nomen'Andriamanitra ny olona. Zay mahatonga ny Paoly nyteny amin'ny Filipianina 2. Satria le anarana nisehon'Andriamanitra hatramin'izay dia anaran'Andriamanitra nisehony tamina titra le izy. Titra ohatrany hoe Jehovah mahita altara ray iny. Iny zany altara ho azavaiko be mihitsy zay amin'ny rapitso. Fa rehefa tonga Jesosy dia anarana tokana nomen'Andriamanitra ny olona dia ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia ozy izy tsy eto tany ihany fa nany any an-danitra koa aza mandohalika. Dika zay raha ny an-danitra mandohalika amin'io anaran'io, inona ny tadiavanao anarana hafa ankoatran'io fa rehefa io no nomena satria non le izy teny tonga nofo niaran'olona tamintsika. Tsy nomena anarana izy fony mbola teny ary tsy nananjanaka Andriamanitra raha tsy tonga nofo izy. Dia zay mahatonga azy Andriamanitra zanaka. Izy zany Andriamanitra zanaka tonga nofo amonjy ny olona atao hoe Jesosy. Izy sy ny ray dia iray ihany. Zay nahita azy dia nahita ny ray satria naseho hita maso ilay tena endrika Andriamanitra. Hébreu 1 manomboka amin'ny 1 hatramin'ny 7. Izy ilay tena endrika Andriamanitra indrindra. I Adama tahaka an'Andriamanitra fa ilay tena endrika Andriamanitra Jesosy. Tahaka an'Andriamanitra i Adama satria Andriamanitra nitondra ny endriny eo amin'ny vovoka nasiana fofonaina tonga olombelona. Manahaka an'Andriamanitra. Fa ilay tena endrika Andriamanitra Jesosy. Satria rehefa veriny olona dia nalain'Andriamanitra ny endriky ny olona dia naverin'Andriamanitra le tena endriny eo amin'ny olona atao hoe Jesosy Kristy. Zay no mahatonga antsika mibanjina ny Jesosy vao manam-pinoana. Satria tsy manam-pinoana ho antsika tsika fa finoan'i Jesosy no ao anatintsika ary izy ny tompony sady mpanefany zany finoana zany. Ny ohatra tsara ny finoana zany dia ny fahitantsika ny Jesosy, ny fibanjinantsika ny Jesosy, ny fanahafantsika ny Jesosy. Zay mahatonga ny Paoly miteny manahafa tahaka ny anahafako ny Jesosy fa raha tsy manahaka ny Jesosy aza tahafana ny dikany. Tsika zany eto ambony tany maneho ny tena endrika Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy, Andriamanitra tonga nofo izy. Ary ny fanamasina tsy natao hoe fanamasina zany vakio ny fiantsonan'ny fanan'Andriamanitra na fanan'Andriamanitra na fanahany Elia na fanatao amin'ny Mosesy fa tsy mbola nisy fanamasina tany amin'ny testamenta taloha. Fa rehefa nandresy Romana 4:4 ny fanahy fahamasinana nanangana an Jesosy tamin'ny maty. Tamin'ny fanahy fahamasinana feno fepetra-pahamasinana tao amin'ny olona anankiray tao hoe Jesosy sady Andriamanitra. Dia afapo Andriamanitra, afapo ny fitsaran'Andriamanitra. Hatramin'izay ny fitsaran'Andriamanitra tsy afapo fa ny olona tsy tanteraka ny nampiasainy maty daholo. Donc tsisy mesia olombelona afaka hamonjy ny olona tanteraka teto ambony tany fa Andriamanitra tonga nofo ny tanteraka na feno toetra atao hoe masina ny lasa anarana fanampina anaran'ny fanahy nanonana azy taoriany fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Dia zay no mahatonga antsika tsy maintsy mandray an'i Jesosy vao makao amin'ny ray amin'ny alalan'ny fanamasina. Ny fanamasina zany tsy fanamasina mandeha irery intsony hoe avy amin'Andriamanitra hoe manokana fa fanahy tao amin'ny Jesosy le izy. Zay no mahatonga antsika tsy fantatra Andriamanitra raha tsy manana an Jesosy. Zay ny mahalalana tokana an Jesosy, fahamarinana tokana an Jesosy ary fiainana an Jesosy. Io zany le trinité amin'izay mipetraka ray, zanaka, fanamasina. Telo zay iray. Dia io telo zay iray io zany no inotsika dia satria ny fisehony, ny fiasany, ny continuité ny zavatra nataony dia manaporofo ny endriky ny famonjena ahafahan'ny olona mandray famonjena. Zay mahatonga tsy tonga naka ny endriky ny hazo na endriky ny biby na endriky ny hazan-drano fa endriky ny olona satria tonga monjy ny olona izy. Dia amin'izao tsika mahazo manantena ao anatin'izay fisehony zay fa ny mahiray azy sy no ny herin'ny anarany ny fanantsika ny fanahiny ao anatsika dia mananantoka fiainana mandrakizay ao amintsika. Ny tsenantsika Jesosy. Zay hoe aoriana fahafatesana dia fitsarana. Ny tsenantsika Jesosy. Fa ny manomana antsika fanamasina. Na ho amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy apakatra antsika zany na ho amin'ny fotoana ny manany antsika dia ny androany mialoha amin'ny fahafatesana raha mbola tsy miverina izy. Ary isika ho ao amin'ny ray sy ombonamina. Raha tonga eto zao nareo tsy tonga eto tsika hijery ny rideauan'ny pasteur Narson fa tonga eto tsika hiona aman'olona. Zay no mahatonga koa ny kristiana tsy ampanantenana lanitra fa ohatran'ny fampanantenam-bola ihany. Apraiso amin'ny Jesosy satria Jesosy ampiona-tsika amin'Andriamanitra ka na iza na iza toerana misy an'Andriamanitra dia any nitondrany antsika. Ka raha tsy any Andriamanitra zany Andriamanitra dia ho any foana antsika satria lanitra ny fanantenantsika.
fa aloha azo antoka fa ny amin'izay toerana misy ny ray mitondran' jesosy atsika miombona am' jesosy aloha pastera miombona am' jesosy aloha zay no antony fibebahana marina averiko indray fibebahana marina tena ty afatra ty ny tenenin' jesosy anay dia mba tena hoetoka eto androany mijoro atompoko fa nandrehan'andriamanitra ny tenynyity teny ity avereno ny mpanompon'andriamanitra rehefa mba misy nareo any dia tonga dia avereno daholo avereno ny mpanompon'andriamanitra tena hibebaka marina tena iombona marina hiala amina motivation be dibe kipitsopitso ny taimboraka tsisy ilana azy dolo le ny rehetrarehetra reny ny fahasoavana tompoko tsy voatery ho fanasitranana no azonao ny fahasoavana fa ny fitehirizana anao anatin'ny aretina tsy mety maty koa vita amin'ny fahasoavana zany itely paoly nangataka androbe ny nahazo azy fa tsy nahafaty azy ny androbe hozy jesosy ampy anao ny fahasoavako dikan'izay ny fahitana ny androbe mihitsy trindritrindry satria ohatrizay mihitsy ny paoly vita ny fitoriana dia eo ndray aloha krizy eto satria ngamba vokatry le fandonany loha araka ny tantara zany a sy na tamin'izay tany amin'ny faculté ny nianatra an'izany hoe paoly tena von'ny enjera sy ny etsetra dia ohatrany hoe von'ny androbe ono fa za moa tsy nanatrika an'izany fa dia nangataka izy intelo tamin'andriamanitra sitrano andriamanitra io le tsilo tsy fahalemena be dia be ny maniditra le tsilo nangatandreo ampany fahalemena misy fahalemena kely mipasiteny fahalemena péché mignon tsika rery sosokelin'andriamanitra ka hoe manoty ianao dia anao rery miavaka satria nampiasaina be makifoana matitoko fafito azonareo zavatra tiako teneny fa zao le zavatra tiako ambara nangatako paoly dia zao navalin'andriamanitra tamin'ny paoly ampy ho anao ny fahasoavako nafaty amin'ny paoly tsy le andro be fizy niakatra ny Jerosalema nataontsika azy efa nisy naminany melo iny tompony ty fekipo ty ny ohatr'izao dia ohatran'izao malaina ny velona amin'izay paoly fa nafatany azy ina zay tranga any dia zao noho ny amin'ny Kristy dia sahako miatrika an'izany ka rehefa maty avy alao maty any donc ny olona rehefa tena feno Andriamanitra ny alalana ny olona tena an'Andriamanitra na tiana discernement nareo dia tsy mampanantena anareo hijanony eto ambonin'ny tany fa mampanantena sy mampiandrandra anareo ny fahatsarany mandrakizay fa rehefa ao ny mandrakizay ka tonga ny filazantsara marina dia iorona ny olona anankiray nantoka amin'ny fijoroany amin'ny fitondran-tenany sy ny momba azy ray manontolo satria paoly olony révélation paoly olony fahasoavana mbola niteny izy any amin'ny bokyny romanina mivavao a mandrakariva mba atsiarovanareo amin'ny fivavahako ho amin'ny fafahako zany hoe reny paoly mihitsy zany hoe tsy avy aminy le izy mba hampanetry tena azy dia zao napetraka le fahalemena tsy nesorina fa tsy nahafaty azy vita ny fahasoavana mitahiry olona anankiray ohatry ny sozanina tsy mety maty fa tsy voatery ho any amin'le fanerena fanasitranana mba ho sitrana tsara ny sitrana tsara ny salama fa nohatry ny sozanina azy rehefa tehiriz'Andriamanitra ao anatiny mba hanetry tena satria be loatra ny révélation dia zozin'Andriamanitra ny asarobidiny ny atao hoe fanolora tena tsy ao ambadiky ny frère ihany tanao tena tsy tian'Andriamanitra mihitsy le toe-panaratsy fa nanampiasaina be rapaoly dia mba hanetry tena dia nasiana tsilo iraky satana nefa n'le tsilo amely azy fosy izy nangatahako mety izy Andriamanitra ampy fahasoavana ka dikan'izay lefa ampy fahasoavana nijereko tsy délivrer paoly tamin'ny aretina fa tsy mety maty mihitsy paoly nananana an'le izy azy dia ny olona miteny tena tsy ho marina manohy fa jereo ary ty izy ohatr'izao ny paoziny fa tian'Andriamanitra manao an'le izy dia hisandrata ny voninahitr'Andriamanitra tady dio fa tamin'ny vidiny lafo ny vidianana antsika fiangonana ary zany mahatonga azy miantso mandrak'androany raha mandre ny feo antsika mety hoe tsisy olona tomomba antsika naray ary sa mety manana ny ianao mety manana ny ianao tonga antsika tsisy fitsarana fa tsisy fanameloanao amin'ny Kristy Jesosy zay le fahasoavana fa androany Jesosy tena reko ndao hiavana andao tena tsy asiana antony mihitsy ny hoe inona ny antony zao misy pasteur anankiray misy olona niaraka tamiko be dia be taloha pasteur ny fiangonana niara-ny asa tamin'izany dia amin'izao fotoana izao reo pasteur nanodidinareo fantatry pasteur Jotsara zany lasa nanaraka pasteur hafa daholo fa za tsy malahelo an'izany na tsy tezitra amin'le pasteur anankiray akory olona tena kaiky any satria tsy hanany olona fan'Andriamanitra aza vela isy problème mihitsy akarary ho fono raha naraka anahy daholo moa olona dia mety koa izy mety koa any an-danitra ozy izy nareo fa raha mbola fierté ny azonako ny olona mbola tsy lasa amin'ny olona fa lao Jesosy nitondra azy nytiako tenenina aza velo sakany zany tonga ny fonotsy aty tsisy excuse na faly tompo fa neny Jesosy na zay nanindrona azy aza navela ny elona lazainy fa tsy mahafantatra zay tokony ataony ny kristianina ny alalana azy amin'ny finoana hafa
manam-pitiavana ny kristiana zany no lalan'ny olona fampianatra ianareo tsy hoe ampiasaina be na nanangana matoronjato na vita asa goavana be tamin'ny anaran'i jesosy zany manaraka ho azy fa raha mifankaty rehefa mivokatry ny fanahy miaina mivokatry ny fanahy maneho ny vokatry ny fanahy velomy mivokatry ny fanahy tsy manana lahelo amin'izana amin'izy olona tsy mora tafitoana fa tsy mandeha amin'ny alina olona tsy mora tezitra fa madio fo mandrakariva dia zay no miprofo mpanehoana fa eo amin'ny fiainantsika ny fanatrehany ary miaraka amintsika ny fanotronana jesosy no miambony nahitra mandrakizay eto mpamaranana mety misy ray avy aminareo mety hivavaka hitarika ho antsika mianakavy no amin'ny fibebahana raha sitrakareo indrindra ndaontsika hiavana dia ndaontsika hibebaka misy hoe tompoko mba afaka manao an'izay misaotra ny tompo atsika moa misaotra n'izy mirahala mianaka sy reto ekipa reto zany hatramin'ny mpitondra sakafo tamin'ny fampianarana androany tena tsy mora ny aditsika samy mahery a tsy mora satria le mitarika sy natao modely a zay nampikilay amin'ny mosesy nefa rany hoe tena enjany ty ozy mosesy nefa malemy fanahy be izy dia ifona atsika ny bebaka moa dia miala amin'ny ratsy fanao miala amin'ny ratsy fanao zany bebaka zany a dia tsy manao tsony ary mila ny fahasoavan'ny tompo manampy atsika dia mila mifamela koa tsika satria fiarana ato amin'ny FMFA-ny misy rahatra misy fatafitohinana tsy marina ve zay satria tsika ne mbola ety an-tany ary zay za zao maheno mihitsy hoe misy tsy te hiaraka ato amin'ny FMFA dia ny antony mety zako mety ianao mety tsy fantatra tsony dia za moa mezaka asa ao zao ao zao paster namantsika mezaka le misy komity moa fa hoe micontact an'le namana dia indraindray tsy fantatra tsony le antony a indraindray nafantatra koa raha dia mila mifanantona sy miresaka mihitsy satria tena za aloha zany tena miaika hoe tena mila miresaka mifanantona mifamela mitsotra e zao nana fotoana nataonao atao ampitiavana dia zay moa ny anton'ity fihavanana ity mihavana amin'Andriamanitra sy mihavana amintsika samitsika fa rehefa ao tsara zay a dia mino aho fa aingana le fifoazam-panahy fa za amin'ny fifoazam-panahy zany aloha a aza manantena zany raha mbola tsika ny tsy miova tena za zany be zay fifoazam-panahy nandalo teto Madagasikara daholo hatramin'ny Mike Francine Tommy Linjay Peter Green Dag Wartsmills oay tsy haiko tsony Daphne Rivo hoe tsy hita ihany le fifoazam-panahy za fifoazam-panahy zany nge tonga dia be dia be ny bara mikatona fa misy tavela kelikely eo fa tsy hoe mikatona 100% kosa aloha tamin'ny andron'ny tompo raha tsy mikatona daholo dia tsika zany a ary io voafakomaly tany an-Tananarivo fa zavatra tena misy fiangonana tsy mety miaraka amin'ny fiambonana mihitsy ary eto zany dia horeny reto hatrany vidéo sy misy karazam-piangonana mihitsy eto Madagasikara tsy mety miaraka amin'ny fiambonana efa fahadisoana ray zay aloha fa rehefa tena zoina nefany a tsy teny betsaka fa misy fiainantsika mpitarika tena manahirana be mihitsy arak'le fampianarana hoe miavonavina koa ngamany hoe efa lehibe grand tsy fantako tsony a be olona be ato aminay sy ny sisa dia tsy mila n'le fiambonana fa le fiangonana madinidinika sy le salatsalany mila fiambonana anareo fiangonana lehibe reo a zay fantatrareo na tsy teneniko ara satria nareo tsy miaraka amin'ny fiambonana dia zany zavatra zany a mila ibebahana zany dia le fiambonana koa to Madagasikara tokony raha fiangonana atao hoe fiangonana zandriny tokony anankiray fa ao Antananarivo tsy haiko 2-3 da tahina daholo raha fiambonana be dehibe zany reto ny anay
dia le avato tsy mahazo makato amin'ny avato dia zany ve dia eritreritra no any an-danitra dia hoentinaiza le olona misy an'izany amina roa Antananarivo aloha fa Antsirabe eto Antsirabe aloha tsisy fiambona anankiroa zany zay dia efa teniko zay teninay sy Jesosy koa teniko amin'ny ahoana fa teniko miaraka amin'ny fahefany Jesosy fotsiny zany fiverava sinja larona telo dia anaraka ny sasany amintsika hoe roa telo dia zay ary zay dia efa faditsona be koa zay mampalahelo le eto Madagasikara zany fa tsika mpitarika ny tokony hitarika an'ireo mpitondra rehetrarehetra karazany ireo tsika indray no tsika mpitarika ara-pivavahana mihitsy zany tena mamoatsapona omeny olona katikati raha omeny olona vola omeny olona saosao dia mivadika ohatran'ireny ireny tonga ny fifidianana dia mena an'ity dia mba lazalazao kely amin'ny anareo firina be dia be misy kandida hafa firy efatra nanantona anahako enoko fotsiny ianao aloha fa zaho dia anariko anao raha ianao filoham-pirenenao vonona amin'izany ianao tsy maninona pastera satria akany foko izy eo dia tsy maninona ao nefa mety adinonao numéroako rehefa lany ao anao dia aka na tonga dia nitsika za tsy kandidary zalahy fantany ianao fa rehefa lany eo tsy fantany ianao fa mila mandeha amin'ny famarinana dia tsy haiko moa zay ny faraha moa tsy lany any kory zareo ka le izy zany tena andao tena tsika Antsirabe aloha zany fa mba reky any any ananany mba tsara le fiambonareo fa andao tsika tena atao tsaratsara kokoa tsisy hoe tonga dia fa tapitra zany ny plafona fa dia miakatra foana dia Jesosy ane mbola hitaha fotoana rahampitso satria tapamaraina androany tapamaraina androany dia rahampitso mbola hitonga be dibe satria fantarina koa zany le rahampitso matsy misy sakafo zay moa izy dia fantarina hoe firy marintsika io aloha lany foana zay eo fa ny tsy ampy manahirana raha hoe tsy ampy fa mba fantarina zany afaka mitondra ianao zany mpanompon'Andriamanitra nareo le mpiara-miasa amin'ny akaiky sy ny sisy afaka mentana reny mpitazona sampana rehetrarehetra reny efa izy daholo reny asaina rahampitso zany dia matoky fa efa ampy aloha saintsaina zay androany zay efa tena misy le vonona zay ao anatin'izay ka dia andaotsika mitsangantsika dia ivavaka tena samy fona amin'ny tompo na za zao range manana mba izay fonako ako rehefa tonga ihany ny tompo eny amin'irao lanitra vao tanteraka tsika na amin'ny fanahy na amin'ny aina na ny vatana fa zao tsika dia mbola tena tompo mangataka famindrapo aminao zay mangataka andranao sarobidy mbola nadio anay foana satria na olo masina indrindra ho Jesosy fanoharana ny azy moa mipita amin'ny fitopolo manota anatin'ny ray andro ka dia andao mba samy ibebaka atsika samy ivavaka tao halleloia o Jesosy sota famindraponao raha anao ngatahako manadio Jesosy manadio Jesosy na ny fanahiko na ny aiko na ny tenako mamindrafo amiko Jesosy ka andranao sarobidy manadio mandrakariva ary fonako aminao zay tsy araka ny sitraponao na ny fihetsika na ny fiteny na ny fisainana na ny fihetsem-po ny amin'izay nataoko rehetra Jesosy tsy araka ny sitraponao mamindrafo amiko mamindrafo aminay tsiray ato anaty trano ity o Jesosy aoka andranao sarobidy manadio anay tsiray avy mamindrafo Jesosy o tompo ny fahasoavanao tokoa mandrakotra anay ny fahasoavanao namonjena anay ary ny fahasoavanao mbola matahiry anay hatramin'ny androany ary mbola ny fahasoavanao miaraka aminay anaovanay zay sitraponao Jesosy malalo misaotra ny amin'ny famindrapo misaotra ny amin'ny famelan-kely ka mbola ataonao aminay ny amin'ny androany ny amin'ny androany ny amin'ny maly sy ny fakimaly dia mbola hifonanay Jesosy ny amin'ny toe-ponay ny toe-tsainay tsy araka ny sitraponao ny anay mbola misy alokaloka anatin'ny fona ihany tsy havananay tsara amin'ny rahalasana bavy mbola manana fomba fitsarana ny sasany zahay ao anatinay hifonanay aminao zany Jesosy mamindrafo aminay ny tsy fatakarana ny sitraponao no mety mbola anotanay ny tsy fatakarana ny sitraponao Jesosy mbola mahatonga anay mifampiafafa mifampitsara mifanameloka mifanaratsy mifampifosafosa mbola mialona ny sasany
nefa tsy amy zanakao zahay samy zanakao ray ihany zahay jesosy malalo ho aminay ny famindra-po fahasoavana mandrakotra ny tsiray avy ny famelan-keloko anao avy aminao ho aminay jesosy aloka jesosy any le fitiavanao ianao mivavaka jesosy hoe mivavaka ho ianao tamin'ny ray mba tahaka ny tiavany ray anao mba hifankatiavanay mbola tena ezaka be zany anana ny fitiavany ray zany ka hitiavanay koa ny retora lasana bavy kanefa no ny fahasoavanao vavaka nataonao zany jesosy ho aminay nay zany fitiavany ray taka ny tiavany ianao zany nareo mianaka jesosy a fankaty be tsisy alokaloka mihitsy mbo tanteraka aminay koa ne zany o jesosy a misaotra betsika anao zay eo pilatananao ny zanakao rehetra mpiara-manompo ato atsirabe tompo mba hitoetra ny fitiavanao hitoetra ny fahatsaranao hitoetra anatin'ny sitraponao ary mila ny fanampianao zay jesosy tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay tsy vitanay amin'ny herin'ny sainay zany fa le fiombonana aminao tanteraka tokoa no avitanay an'izany jesosy misaotra betsaka anao misaotra betsaka anao misaotra koa ny amin'ireo tomponomponao a ny rahanao jesosy misaotra ny amin'izy ireo tonga eto manompo anay izy ireo a ianao na maly fity azy ireo mbola mahatsy azy ireo amin'ny zavatra rehetra saotra jesosy saotra jesosy fahasoavana namonjy ana zao lay mpano ratsy indrindra very ao talo zao vovonjia zamba ao talo zao mahita fahasoavanao fahasoavana namonjy ana zao lay mpano ratsy indrindra very ao talo zao vovonjia jamba ao talo zao mahita fahasoavanao fahasoavanao no natao zao any tsy tozao ntsony ratsy no iana fahasoavana no natao zao any tsy tozao ntsony ratsy no iana tsy tozao ntsony tsy tozao ntsony ratsy no iana tsy tozao ntsony tsy tozao ntsony ratsy no iana amen amen saotra ny tompo atsika dia mba manao dingana vaovao daholo aorianan'izao seminaire zao dia asa mora mbola misy tenen'ny mpanompon'Andriamanitra fa filazana moa manana anankiroa atao amintsika zany isorana an'Andriamanitra ny fatanterahany seminaire antsika androany maraina ho an'ny rapitso manokana dia izaran'le teny namangin'Andriamanitra mahakasika momban'ny fiakofana maraina le hoe izay nambaran'Andriamanitra ho fiakofana marina dia ny atoandro dia izy teny mahakasika momba ny fifanasa-tongotry ny mpitandrina eto Antsirabe araka ny teny Jesosy hoe raha izaho tompo aza ozy izy midina manasa ny tongotrareo nareo koa tokony hifanasa-tongotra tsy hoe atao fombafomba le izy akory fa mari-panehoana ny fifanompoana misy eto Antsirabe matena iray antsika eo amin'ny Jesosy ombonantsika fo ampitiavana sy fiadanana iraisantsika tanteraka amin'ny sitraposy ny volonté an'Andriamanitra dia ny ho an'ny rapitsoariva manokana dia ele hoe tafasidiniky ny mpitandrina zay no atao lohahevitra izay fotoana rapitsoariva izay ao anatin'ny firaisana sy fifankatiavana masina ao amin'ny Kristy Jesosy anamafisan'orona ny fiombonana eto Antsirabe
mariana fa raha ny tena faniriako ao anatin'ny foko a tena ho an'ny fiangonana eto Antsirabe dia zao hoe rehefa iveriny Jesosy tsy fantatra tsony izy ity na ho rehefa avy eo na raha hariva na raha alina na raha pitso maraina dia mifankahita amin'ny dolontsika rehetra ary amin'ny fotoana satria maharitra ny lalana mbola mety mandehandera indray ny fotoana raha mbola tsy tafaverina raha hariva izy na raha pitso dia zao ny tena mba hangatahako aminareo fataro izay ho enoina sy izay ho arahana ary ampandrosoana zay fotsiny za tsy teny hoe sakanako nareo a fa tsisy olona afaka hanery olombelona n'izanizy an'Andriamanitra ny olona fa zao fotsiny fataro satria efa tena akaiky ny fotoana ny olona iarahanao amin'ny finoana le tsisy resaka sentiment ny ara-panahy tsisy resaka sentiment ny ara-panahy ianao sy Jesosy dia fataro le izy anao mpandrosoanao dia itaonanao aiza le izy dia fataro ny zavatra rehetra fanahy ny resahako eto fampakarina ny resahako eto fiorana amin'ny Jesosy ny resahako eto samy ho tain'Andriamanitsika rehetra makasitraka président makasitraka ny komite rehetra ary makasitraka antsika iray manontolo ihany koa saotra filazana anankiray aloha zany a misy fanasana mbola ho alaina zany avy amin'ny pasteur Epafra amin'ny ESOM misy conférence atao zany atao amin'ny sosy fandraisana amin'ny latsinainy zao 23 amin'ny 7 maraina tsy diso ozy a dia sady mizara le boky izy a fandriky satana dia misy conférence ao zany a dia mbola misy zavatra mbola resahany koa moa anatin'ilay conférence zany anankiray zany zay dia rehefa avy koa tsika dia amangy ny pasteur Carmana maty dada zay maty dada dia izy moa hiakatra ihany koa rapitso sa ratoandro tsy fantako dia sao moa tsika efa eto Antananarivo zay dia tonga dia atao famangina rehefa lasa reto mpanompo na moa hiaraka aminay eto na hiary lasa reo dia ataontsika ny famangina ihany koa zany dia mba manomana zany aiza moa zany tsika ty manomana valopinareo fa araka ny fomba tsika foana moa dia misy an'ilay efa hoe ny règlement intérieur dia efa atao iny fa tsika manao koa zay eto manampy an'ilay izy sady mba fanampiana ny frais iakaran'ny zareo sy ny sisa ihany koa zany zavatra zany ary rotana dolo moa zany favoritsika eto dia rapitso zany mbola mitombo fotoanantsika eto rapitso amin'ny sivy dia ny hariva sakafo ny atoandro na fatarina lisantsika zany dia hitatsika eo nisantsika menakavy dia reto moa zany rehefa mirava amin'ny fotoana dia ampandrosono zareo etsy tsika dia sao dia misy filazana ankoatran'izay aloha adinoko tsisy adino tsiny dia amin'ny latsinainy aorinan'ilay conférence satria le izy maraina le amin'ilay fandriky satana eo dia ny hariva mivory izy pasteur njaka teo amfiry moa le mivory le comité ny Peter Green amin'ny Rosasana ataontsika ato ihany satria dia efa eto tsika dia mivadika ary ambony ary latantsika amin'ny pasteur Nasson zany hoe ivory ary le comité